Isorana ilainarana ny miatsika andro vaovao indray amin'izao alakamisy 7 ny volana Febroary 2024 sy 2025 zao tafaraka isika menakavy ato anatin'ny fiarana ao anatin'ny Miara Manonja MBS Radio Mada ka na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia arabaina avokoa ataontsika arahaba tsy misy ankanavaka arahaba izay midika ho fifamatorana sy fiarahana ihany koa izay rehetra izay tony mahazatra izany ny eo amin'ny lafiny teknika moa tsy maintsy nisy fandrandrana kely satria ny resaka hoe connexion zany zao tsy maintsy nijerena akaiky satria hitantsika tsara fa nisy an'ireny tsy fandehanana connexion reny taty amin'ny faritra nisy MBS taty mihitsy dia ny teknisianina moa zany zao efa miezaka mafy de mafy mihitsy amin'ny fanaovana izay fomba rehetra afahantsika manaraka ny fandarana amin'ny ankapobeny fa milamina izay zavatra aloha ka dia rehefa tsy afaka manaraka amin'ny radio Mada zany ianao, rehefa tsy afaka manaraka amin'ny MBS radio ianao, rehefa tsy afaka mijery télé ianao satria betsaka ny asa mandrara ny MBS fahitalavitra ny tiana tenena amin'izay dia afaka manaraka ny Miara Manonja MBS radio Mada amin'ny alalan'ny tambajotra serasera zay efa nazatratsika menakavy hatramin'ny izay. Zay ny hoe la tombolasy tombovavy fa raha ny fandarantsika amin'ity indray midoraka ity dia iresaka momba ny fiainam-pirenena mazava loatra, resaka politika, resaka sosialy, iresaka toe-karena zay azo resahany dia resahantsika rehefa mahakasika ny fiainam-bahoaka satria nahoana miresaka politika ianao dia voaresaka amin'izay ny fiainam-bahoaka, miresaka sosialy ianao vao maika tena fiainam-bahoaka zany, miresaka toe-karena ianao mbola izy ihany koa satria rehefa marary ny toe-karena dia marary ny sosialy, rehefa mba mahazoaina ny toe-karena dia mahazoaina ohatra ihany koa ny sosialy sy ny isa tokantrano izany. Eny ary fa avy hatrany dia hiditra amin'ny votoatiny isika efa eto akaikiketo inambinina rahery mampianina. Iza moa tsy mahafantatra ny nambinina, mahafantatra ny nambinina ny akamaroantsika raha vao miresaka hoe vidim-piainana, miresaka hoe fiainam-pirenena sinsisa dia fantatsika izany nambinina izany ao amin'ny pitarika izany Union de base pour la révolution de Madagascar UBPM izay no tena fahalalany be somaro azy. Miarabanao nambinina tonga eto amin'ny Miara Manonja MBS radio Mada indray satria tsy vao sao ianao akory ny teto fa efa sehatra teto anao dia omenao avetrany ary ny sehatra. Miarabanao nanasan'ny tenanay avy eo amin'ny Union de base pour la révolution de Madagascar ary miaraba ihany koa ny teknisianina ao ambadimbadika ao mampita ny sary sy ny feo. Miaraba tsy adinona ny vahoaka malagasy izay manolotra fotoana anarahana ny ty fifandaharana Miara Manonja MBS radio Mada ity na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ianao no manaraka na amin'ny radio io na manaraka ny televizionna dia arabaina tsy asiana avakavaka na atratra n'ity fotoana androany ity. Makasitraka tompoko. Eny ary ny nafatarana anao zany sy hoe nahitananao faraparany tamin'ny fahitalavitra, tamin'ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny akoatra ny hoe fidiranao eny amin'ny haino manjery isan-karazany eny dia ianao teny amin'ny 13 mai tamin'ny faraparany taona 2024 teo tamin'ny resaka hoe tena enjana be ty vidim-piainana ity sinsisa zay no nahitananao zany faraparany volana Febroary ifaraparana koa ty volana Febroary 2024 sy 2025 nanahoana nylay toyan'ny lay vokany zany ilay vokany eny etsika nataonareo reny zany fa ny fahitan'ny olona azy aloha raha resaka hoe vidim-piainana za ianao isika menakavy dia mbola tena enjana be le vidim-piainana aloha. Ya tsara ho asinina jeritodika kely tokoa ny etsika tamin'ny 10 Desambra 2024 iny. Raha inetsika natao iny dia ninina nataon'ireo mpiaro ny zonim-panjifa izahay Union de base UBRM dia nazo taratasy fanasana avy amin'ireo mpiaro zonim-panjifa amin'ny rahalahy zay nitarika ny etsika tamin'ny 10 Desambra iny. Ny andro ny 10 Desambra nefa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona na journée mondiale de droit de l'homme. Izay no natonga anay nandeha namaly ny antson'ireo mpiaro zonim-panjifa nanatevin-daharana azy ireo teny amin'ny kianjany 13 Mai satria nahoana ray aloha zahay mpanjifa
faharoa ao anatin'ny andro iraisam-pirenena mifanehoan-kevitra fahalalahana maneho hevitra na ny liberté d'expression no nahatonga anay resy lahatra sy tapa-kevitra nidana teny akanjy satria vahoaka maro ny manaraka ao amin'ilay union de base pour la révolution de Madagascar zay no mikaikaika fa lafo loatra ny vidim-piainana inona no mahatonga n'ilay vidim-piainana lafo zany hoe raha atao jery-totika zany dia iny etsika 10 décembre iny dia karazana fampanenona lakilosy na anjomara fanairana ho an'ny mpitondra fanjakana kanefa hatramin'ny androany volana febroary 2024 isika hatramin'ny androany vidina amin'ny sandany 900 ny atody amin'ny sandany 3,000 ny charbon amin'ny vidiny 740 840 740 hatramin'ny 3,000 ny kilon'ny vary ny menaka efa tsy lazana intsony ny savony diovana anoerana n'izao valana retina tombola misy farasisany sy takaitra eto amin'ny tany sy ny firenena zao dia tena lafo tanteraka ny vidin-tsavony efa tsy voavidy intsony to tsy mba nisy ezaka na fizaran-tsavony faobe na savony mora nataon'izao fitondran'izao nefa ny raha tena anohitra ny aretiny tia dia ny fanentanana dia ny hoe mila misasa isaky ny manao fietsika kely dia mila mandeha misasa isaky ny ora ray na ora roa fa haizany mesure d'accompagnement ho am'izay izay le nahatonga anay nandray anjara nidina nanohana ny etsika nataony ny mpiarozom-panjifa tamin'ny 10 décembre hatramin'ny androany azy zahay dia mbola miteny mitaraina hoe maro loatra ny fanaovana be marenina ataon'ny mpitondra amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar zay dia ny hevitry ny fiarahamonina no entana tsy misy resaka politika fa mahatonga anay miteny androany ny mpanao politika mpitondra fanjakana androany ity no efa tsy mahalala intsony izany atao hoe conscience tsy manenjika azy intsony maolona satria nona ny vahoaka voatsela no nidina tamina faritra iva iray eto Antananarivo renivohitra efa fiteniko moa tany amin'ny Ianao Manjery tany tamina Ianao Manjery tsy miankina sasatsasany zay ny karantenanay tato ato dia niteny hoe vaolana malaky ho an'ireo traboina dia ny fizarana n'ilay building mora aloha ataovy ampahy be maso ny fizarana an'io iza no azo an'io ka hatramin'ny androany nefa ny tsy misy na tompona ndraiky mpanjakana mamaly izany ka eto zay dia mamolavola ny tetika mampaika rehetra hitondrana ny fitarainana sy ny fanadiadiana eny anivon'ny Bianco zany hoe ny rehefa nidina teny amin'ny faritra ivo zay dia mbola mitohy satria tsy maintsy any zay no hitondra ny fitarainana voaloha raha ohatra ka tena maleo teny io rafitra natsangana io satria manana ahihana kolokolo zay amin'ny fizarana azy io hoe iza no isitraka an'io fa efa misy anarana enina miodikodina ny anarana teratany vahiny anarana ministra anarana solombavam-bahoaka izay lay tsy ekenay mahatonga anay mametraka lay hoe révolution oskafana ny fanadiadiana manodidididina an'io dia mba valina mahitsy tsara ny vahoaka malagasy miandrandrana ary verenako le hoe nidina teny amin'ny faritra iva dia lay fiarahamonina lay tokantrano tena tokony hialany be dia be no trano manambana irodana satria ao anatin'ilay dibo-drano ane tsy avy hatrany dia mamaly mitritro eo ny trano fa rehefa mitsitsika iny ny orana no manambana irodana amin'izay le trano dia be dia be ny tokantrano mitady hitsoponenana nefa hitsoka ho aiza dia alohany miaritra manao rafotsy be verlonao ka miandry zay gadonany eo fotsiny dia hoy izahay hoe hatramin'ny androany izay tsy nahazo valy teny manodidididina n'ilay logements sociaux zay fanambina apetraka izao fitondrana zao izay ny antom-pisinay union de base hanao karazana base d'idée hanao rappel à l'ordre andreo fanamby sy vely rano isan-tsokajiny napetraky ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe anomezana logements sociaux ka momba an'izay miteny ianao hoe rappel à l'ordre efa 3 taona ane io fitondrana io na io régime io zany ny teo hiditra efa taona zany zao tsika amin'izao fotoana zao dia aty amin'ny fahefatena ave dia mbola hoe rappel no atao hoe ahoana ny fahitany nambidina an'izay raha hoe mbola apatsiahivina hoe zavatra tokony efa hoe mandeha lozika zany satria tamin'ny hoe vely rano tamin'ny propagandy efa nytenena teo hoe reto no atao ao anatina vanim-potoana izao misy fe-potoana mihitsy n'ilay izy dia nefa zao tsika efa taona nefa dia mbola hoe apatsiahivina ndray mbola tsisy zavatra tena hoe
hoe miatraika any amin'ny vahoaka mbola fitaraina netsy fimenomenomana iro zay aloha tsy maintsy dinganao atao amin'ny fomba mahazatra ny rappel à l'ordre zany hoe ny mpitondra fanjakana lay nolazainay fa be marenina iza ny olona tsy efa nitaraina zahay manaiky zahay ve hoenony ny fitondrana raha misy ny herivelona matanjaka indrindra dia ny RMDM sy ireo antoko miaradia amin'ny RMDM nanao fandonana na latabatra nanao fampanenona lakolosy tamin'ny endriny maro ka izay no mahatonga anay hoe zahay kosa manao an'ilay rappel à l'ordre dia sady midina ifotony miresaka mifampiresaka amin'ny vahoaka hoe ity fitondrana ity de fitondrana tsy miaino antsika vahoaka majinika indrindrandrindra isika nefa napindrana faefana azy zany hoe ny fitetezana sy ny fitenenana zay fampatsiahivan'izay dia misy fetrany ihany fa eto fotsiny izay somary navelom-panantenana ny famoahany avy eo anivon'ny RMDM lay tsirikevitra manao hoe andao anao concertation nationale zahay zany amin'ny mpitarika fikambanana maro mivondrona dia resy lahatra amin'izay tokoa hoe allo les concertation nationale somary ho ampiakarina andatabatra indray edikevitra satria tapina ndo amin'ny fanjakana foibe fomba fiteninay avy amin'ny union de base ihany koa ny hoe faratapony amin'ny fahaizany zaro mitantana firenena ity ka tsy maintsy atao izay rosona amin'ny fitedavana vaolana maharitra ahafahana manarina nyty firenena ity satria tsy misy atao intsony ny fitondram-panjakana androany izay le rappel à l'ordre raha ho anay amin'ny société civile no andrafetana an'ilay UBRM zay no rafitra amin'ny feanay fa zahay kosa tsy maintsy manana ny fomba fijerinay antsikera na amin'ny lafin'ny fitondram-panjakana io na eo amin'ny lafin'ny fanoherana mbola iresaka an'izay isika fa izahay de ombanay manana ny fanohanana n'ilay concertation nationale tokony isy karazana fitedavana fikaroam-baolana maropototra zany miainga amin'ilay filana fototra fa tsy ilay fampandrina adrisa na famonona afo amin'ny apahany rehefa hita fa misy foyer de tension tadiseo arisy aty tamin'ny azoma teo teny amin'ny faritra pasika eny fiteniko moa satria eny dimy andro tsy nisy jiro amin'ny faritra pasika avaratra nafanafana tao fa zao izay le andrasan'ny vahoaka hoe fa maninona no rehefa mietsika ny vahoaka vao manao an'ilay tandrify ny fitondrana foibe maninona nisy mpanohitra ny dradradradra sy ny teny aza omena jiro tapaka lava ireo vahoaka ireo ny mpanohatra ne raha ny nanohatra tsy avetrany de nanohatra tany amboloha hoe ity ny proposition anay tsy ho tonga tam'izany fandravana gouvernement fangatahana fandravana gouvernement tany RMDM raha ohatra ka ny hainy ny mpitondra fanjakana hoe misy ministra enona casserole tsy aenona resabe manala baraka ny firenena misy ministra tsy miteny gasy ato manala baraka ny toedraram-pirenena misy androany ka izay le itenenanay union de base pour la révolution de Madagascar hoe andao irosona zahay tsy antoko politika fa fiarahamonpirenena andao irosona ilay concertation nationale iza no hitarika azy iza no anao azy efa misy manao saritsarina concertation any misy manao saritsarina fampihavanana hono any ambadimbadika any fa izahay amin'ny union de base de tsy miala eo ambanin'ny cadre logique ny atao hoe fanoherana eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy dia ny voafaritry ny lalàna izay nahatonga ny antoro taratasy ara-dalàna teo anivon'ny tany ve sa any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana tandrify izany izay nahatonga ny taratasy ara-dalàna ho amin'izany filazana ampahibe maso fa mpanohitra dia tsy misy afa-tsy ny RMDM izay eo ambany fiahin'Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny antoko tim somaro avahana kely le hoe RMDM sy ny antoko tim ireo mazana no lasa voatonina sy voateny fa izany RMDM zany de ivondronana fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana tsy miankina amina antoko anisan'izany ny tenanay miditra ao anatin'ilay tanora RMDM ny union de base pour la révolution de Madagascar satria ao no hitanay fa ahafahana manavitra amin'ny firenena amin'ny alalana concertation nationale antoko politika maro no mandrafitra ny RMDM maninona firy-taona telo taona mitondrana tokoa io ianao teo ny fitondrana misy am'izao maninona ny tsy nohainony maninona ny tsy noraisina ny tsikera sy ny sosikevitra avy aty amin'ny fanoherana hoe mety mahatonga zay raha ny fahitanao azy zao hoe tena hoe tsy nenona sotry zany
le tsy miaino izy zany amin'ny apahany any ambadimbadika any miaino fa tsy manatanteraka zay ngambany mahitsy fa ny tsy anatanterahany sy tsy tena ienony anaovany an'lay zavatra de atao ohatry ny tsy fahaiza-manaony a hanatanteraka azy satria miteny ohatra ny avy aty amin'ny fanoherana manao hoe tsy makasitraka zay tokony ho mpandrindra ny fifidianana eo zahay na ny seny misy amin'ny oendriny io de ombanay manana vao amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar tokoa zany hoe tsy ekenay a io endrika seny misy am'izao io satria sadasada mpikarakara mpifidianana io aminay a tsy mahavaolana zany satria ny tena olana misy fototra teto mahatonga le hoe andao ataony concertation dia taoriana fifidianana feno osika zay nanaraka an'izany a raha manaraka ny zotra nalehanay mpikambana rehetra ao amin'ny union de base a dia mpikambana avy amina hery velona isan-karazany noho ny vondronao tanora ny maro anisy sady miparitaka manerana miparetaka manerana nosy fa ny envergure anay zany a efa saika manenjika mandididina ny 13 district am'izao fa eto amin'ny 13 district an'Analamanga dia saika efa mipetraka ara-dalàna ny drafitra misy satria eto ny tena ipoeran'ireo sy voandreo olana maro sesena tsy voavaha zao fitondran zao ka iverenako le hoe io endrika concertation nationale io a de tafiditra ao anatin'izany a ny resaka fampihavana-pirenena tafiditra ao anatin'izany a ny fametrahana rafitra ara-dalàna ikirakira ny fifidianana vao omaly ny omaly namoaka ny ambasady ny ambasady tsika mipetraka somonina ny velany any ao amin'ny pejiny fa hoe omena lay droit de vote nyreo diaspora izay union de base dia fiarahamonim-pirenena voalohany masamteny mitsipaka marondrano na tsy tandrifanao zany azy zahay tsy ekenay a ny anatanterahana ny fifidianana amin'ny alalan'ny seraserana internet io tsy mety io aminay zany hoe mbola tsy fotoana zany hifidianandreo diaspora raha aminay aloha satria ny eto a Madagasikara ny olo-pirenena malagasy sy ny maro anisa 9 tapitrisa azy eto a mifidy hita maso eto ahitana osika maika fa ny any ivelany any iza no ikontabilize andreo diaspora ny fanjakana foibe misy am'izao de tonga anzay rapitso rafakapitso a tsy tafiditra amin'ny diaspora mpanohatra any ivelany any ka hoy zay hoe andao aloha tsy zao fanjakana misy izao a no ikarakara ny fifidianana na ny droit de vote ndreo a pila ravinahitra ivelany Madagasikara fa ilaiseny misy eto am'izao azy mampametra-panontaniana ve tena hoentina amboletra amin'io hatramin'ny farany ve hoe sady vadina minisitra no ny filohan'ny senia ny minisitra tandrify izany nefany a manana double jeu aiza ho aiza vitany veny andraiky na minisitra azy tao amin'ny fonction publique no napetraka ary izy fa tanora no miteny eto tanora maro no mivondronao aminay a nampanantena asa izao fitondram-panjakana misy zao mahasamanao évaluation ve ny ministry ny fopy marina fa asa-panjakana no tantaniny ao fa misokatra sy malalaka ve mahasamanao tatitra aminay tanora ve izy firy ny tanora tafiditra miasa tafiditra any anatin'ireny ministera na fanjakana na amin'ny tsy miankina azy nefany a de nandeha na tsy sambikina riny andraikina zany hoe izahay union de base zany amin'ny endriny rehetra de anananay tsikera anananay hevitra fa ny ombanay manana androany na resy lahatra anay niakatra eto amin'ny Miara Manonja MBS de ny hoe andao tokoa irosona ny concertation nationale izay tariny RMDM rafitra mipetraka sy mazava tsara fatapoko fatapirenena fatatry ny vahoaka malagasy ny akoatran'ilay RMDM ny any ambadimbadikany aminay union de base de tombananay ho mpanangana sekta am'ilay fomba fiteninay tanora manangana sekta le hoe andeha namondrina tarifa ilaina fampihavana-pirenena olona avy ao anatiny any a no maniraka azy hanao ireny fihetsiky ireny vao maly moa teny amin'ny faritra fariparitra somary faritra iva amin'iny manodididina nosy be iny de mahita lohandohana mpanao politika vitsivitsy tsy de manahoana loatra amin'ny fomba fiteny mivondrombondrona mba misy namondrona tany fa hoe androany lay fikaonandomy be hanatanterahana ny fampihavana-pirenena de rehefa mijery amin'ny anao manjery zay ny ariva to tsy nisy an'izany ka izay ny nahagaganay hoe
ny directive andrasan'ny vahoaka malagasy dia miainga eo anivon'io RMDM io ny fanatanterahana zany fampivondronana sy ny fanaovana ny concertation nationale zany hikatsaham-baolana hanalana ny ty resabe avetsavero ty hoe eto Antananarivo moa tsy mamenatra ny miteny fa ny ben'ny tanàna misy ankehitr'io de to manilika andraikitra ny amin'ny hoe ny fanjakana foibe ny tokony anatanteraka ny lalana na tsy andraikitry ny commune ny fanamboaran-dalana androany nefany lavadavaka be dia be eto Antananarivo tsy mahalala menatra zany mpitantana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo io za moa tsy hiditra eo amin'ny lafin'ny filan-kevitra hoe fa maninona ny filan-kevitra ny tanàna no tsy mba nandresy mihitsy makany amina fitsipahana n'ilay proposition andreo be ny tanàna na ny mpanatanteraka inona no antony mety misy kajikajy politika maloto mandehandeha ihany koa ambadimbadika ao fa fotsiny aleo ny be ny tanàna mivantana no nanao fanamby tamin'ny vahoaka malagasy ny be ny tanàna no nanao fanamby fa andio Antananarivo hanala Antananarivo ao anatin'ny loto izay lay anaovana lay concertation nationale satria na ny fanjakana foibe azy na ny lian'ny commune urbaine Antananarivo ny andraikiny dia tsy manakambara tsy manakolazaina dia isika vahoaka ny victime mamfaratsy ny lalany eto za le mandeha tongotra vao fakomaly nandeha teo amin'ny 67 eo lavaka be de zao tena olana na za mandeha tongotra tsy mampiasa fiara za fa mandeha bus itsahan'ilay fiara tsy matao-dalana le rano na loto be lasa tsy maintsy nandeha nody zany hoe misy zavatra be da be miova zany hoe efa ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeny no voakitikitika ny tsy fahaiza mitantana zao fitondrana misy izao ka hoy zahay ninona endrika ilazana ny toerana misy n'izay olona mitsikera ninona ambara aloha dia hita fa tsy mahavita izao fitondram-panjakana misy izao dia zaraza misy zavatra kely anankiray anarina drisa reny resaka volamena moa iny efa tsy horesahana fa tsy tandrefy resaka an'izay satria tsy zany napody an'ilay volamena fa ilaina sanapody volamena to nasaoty na tsambikina ihany koa zany hoe re izay no antoka anankiray ihany koa tsy itiavana ny mpanohitra satria ny mpanohitra ane ka manana dossier be dia be efa ny hotenenina sy mbola hotenenina ary mitazomina ninina tsy nitenenina satria tsy manao attaque personnel ny avaty anivon'ny fanoherina raha ny fomba fahitanay fa ny zavatra misy any amin'ny tambajotra-tserasera de tony ao andapa ihany no manao ady an-trano ny ao andapa ihany no manao vazamody miady vazamody miady no andrasanay UBRM azy satria mody mitsikera ny andaniny de avao ny ankilany mamono afo fa za kosa aloha dia mamelamba hitodika kely mahakasika ny resaka tao atsimon-drano nisy olo mavambahoaka na atsimon-drano manana ny fahalemena iny ary tena manana ngeza tokoa raha mety ho zay hoe 500 ny andraisantsika azy tamina fihetsika nataony manoloana n'ilay mpanabe dia ny vahoaka malagasy tsy makasitraka ny 500 ny andraisanay union de base azy dia mipetraka amin'ny ray mpianakaviany za ray mpianakaviany niza ka mitaraina ny zanany aloha dia tsy maintsy miassume izy mianticipe izy mandray andraikitra izy hoe fa maninona inona tsy sika ady hevitra zany manodididina an'iny satria nahodikody ny mpitondra fanjakana an'ilay resaka de lasa ilay solom-bavambahoaka na tsimon-drano no lasa actualité ao anatin'ilay tambajotra-tserasera androany ka hoy zahay mbola zaza ilay zanany andao tsy ho asitsika resabe ny manodidina an'iny avelao any famazanany an'iny zanany iny ny soratra masina aza milaza kosa ny zanako ny asan-tanako de aoka ho adidiko ihany ataoko tandrify izy manao an'izay lasa iny nyresaka mandeha ao fa eto nyresaka tokony ho averina ambony latabatra nylay vidim-piainana tsy vita nyzao fitondram-panjakana zao ka eo indrindra matsy le vidim-piainan'io mbola resaka aloha hatreto hoe de nefa le vidim-piainan'io zany zao raha nyteneninao teo tafiditra ao anatin'le resaka hoe concertation nationale azy tena aim-bahoaka le vidim-piainana de mandehandeha any amin'ny fiarahamonina any zay tena mpanao gazety mandehandeha dia zao ny fanehoan-kevitra any hoe concertation nationale solution io tena hoe ho an'ny firenena solution io ho an'ny mpitondra zay hita hoe
efa tena sahirana amin'izao fotoana zao etsindray misy ny teny inona nanaovana zany concertation nationale n'zany fa resaka fitadiava-tsezy io sinsisa alao andeha am'izao ihany fa sy efa matotra amin'ny vahoaka malagasy tsara tena apetraka mazava tsara le resaka zany momba n'ity raha ity satria misy loha ny olona tonga de mahazo misy ny olona mety 500 isanjato ihany no azony ary misy ny olona tsy mahazo an'le izy de ino no ararotan'ny sasany any ambadimbadika any anaovana travail sy ny anany miresaka fanasana toto sy ny sisa dia zay no anontaniko nambinina hoe ahoana ny tena fandehan'ly zany satria izany no zavatra miseho any amin'ny fiarahamonina fa zao koa nefa zay antanina rehetra am'izao fahasaranam-bahoaka zao de miteny daholo hoe tena oziny tanora hoe tena tsisy fika io ale zatrena antsika anao tsisy fika io fa tsy maintsy mefara amin'io concertation nationale io ihany ino moa tena marina tena tandrify zay concertation nationale mamela ianao iteny kely tamin'ny alatsinainy 1 febroary teo tamin'ny 3:05 minitra dia natsony mpianatra teny akatso ny tenanay tamin'ny alalako UBRM mpianatra manao sociologie reo tsy tononoko ny taona misy azy fa afaka arahana any amin'ny tambazotra tserasera nanao adevitra mahakasika ny tontolo politika misy eto Madagasikara sy ny fomba fijery satria zay manana fomba fijery mpianatra io ny antso io misy dikan'izay hoe famaninina satria zahay de manana fomba fijery mahitsy be ary na mpianatra andreo mpianatra hoe ny fantanina matetika mpiverina napetraka ireo mpianatra de hoe inona ny fomba azahoana fahefana dia namalinay UBRM azy de ny hoe ny fomba nazahoana fahefana teto dia nanomana misy olona tena niomana handrombaka fahefana amina suffrage universel direct nampianariko tao an'izany amin'ny alalana fifidianana madio mangarahara atokisana ve nefa ny rafitra mpanantanteraka zany izay le antom-pisitsika androany izay le mahatonga atsika tanora hoe andao ivondrona hametraka sy amerina ny atao hoe mandaly fifidianana ny olona iray maka fahefana eto amin'ny tany ny republika amin'ny Madagasikara fa androany nefany dia mampafantatra anareo mpianatra zay mihitsy ny fampianarana tany mampafantatra anareo mpianatra fa efa misy tambajotra indray ana olona tonga de mahitsy be le resaka ny fanaovana hoe misy tambajotrana mpanao gazety tambajotrana mpandraraha tambajotrana mpahailalana mikonkonina sy mikajikajy hametraka sy hanao konkonina hoe tsy tafiditra tao andapa tamin'izao régime misy zao de nitady ny fomba rehetra hamerenana sy hanomanana olona olom-baovao zay zany le fomba fanao politika ny fampiresahanay tamin'ireo mpianatra reo hoe izay le toerinay union de base pour la révolution de Madagascar anizy Madagascar an'izay manana fahefana miteny ve an'izay masa miteny ve Madagascar an'izay afaka manomanomana manam-bola ve ka mividividy olona ve tsy avero manao karazana endrika na selfie manao populisme fandraisanay fiarahamonim-pirenena anazy hoe makasary miaraka amin'ny anina mba te alaza hangalana ny apaham-batondrahanina mba ahafahana manomana fifidianana am'izao sy am'izao zany hoe zay fomba fanao politika zay no tena ny voaboasana tao amin'io adevitra teny akatso io fa iverenako lay hoe misy manangana mitady hanangana sekta amin'ny fomba fiteny any ambadimbadika any averiko foana zay hoe misy mitady hanangana sekta any ambadimbadika any hoe hanangana 3e voix sa 3e force sa 3e opposition sa zay filazany any aloha anazy zay fa zahay tanora maro anisy manerana ny Madagasikara zay misy rafitra union de base dia tsy miala am'lay directivité anay hoe ny fahitsinay amin'ny endrindrehetra na iza manao mety na iza manao tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena de miteny zay am'izay tandrify fa ny fantatray alohatra amin'ny androany ny olona andrasan'ny vahoaka malagasy de ny fitsanganana ny RMDM mitondra toy izay nitetezany faritra nanao an'ilay congrès isan-karazany ny tenanay moa mivondrona tao anatin'ilay tanora RMDM de mba mpamakimaky andreny fekevitra reny tao Atsirabe tany Morondava faritra maro nefa mba nitetezina de to resy lahatra ny vahoaka to miandrandra fiovana ny vahoaka hoe hay ve mbola mba misy ihany
fahendrena toy izao hoe midina ty fotony a manao tatitra amin'ny ara-dalàna ka iny a no mahatonga anay miteny androany hoe aleo asiana lay congrès national izay tariny RMDM eo ambany fiahin'ny antoko tim no malaza azy satria andriamatoa Marc-Ravalomanina filoha-amboninahitry ny RMDM fa ny antoko tim no maro anisa mandrafitra sy manana ejika matanjaka eto Madagasikara hatramin'ny androany satria nahoana izahay amin'ny mahafiarahamonim-pirenena dia mba manara-maso ihany hoe iza no antoko natanjaka teto amin'ny tany sy ny firenena efa nisy teto zany RMA zany tsy mampaninona miteny azy efa nisy teto zany MFM zany efa nisy teto fa ny antoko tim efa natanjaka teto hatramin'izay ary hatramin'ny androany de mbola maharesy lahatra tanora maro satria rehefa manao consultation zay manao état des lieux zay de mba mantany hoe iza no antoko hitanareo fa nanana rafitra mpaka eny fotony antoko nanana vina hanarenana nyty firenena ty mba nafahanareo sitraka sy nandray anjara tamina sehatra isa-tsokajiny dia maro anisa aloha hatramin'ny androany tsy ampiambambana kosa za tsy ao anatin'ny antoko tim fa ny antoko tim ho avy moa ny tatitra hanaovanay an'izay amin'ny fotoana mapety hoe ireto ny salanisa nomeny vahoaka na ny salanisa andrasan'ny tanora maro anisa hoe iza no andrasana anarina nyty firenena ty zany hoe le antoko tim zany matanjaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalana rafitra isan-karazany ao aminay ao amboriboritany voalohany ao dia marobe ny tanora ny boriboritany voalohany mbola tsy antoko tim reo fa ny tenanay ny nanantonana hoe ahoana no ahafahanay miditra makany amin'ilay antoko fa zahay ohatra ny very repère lasa varina ny mpitarika anay lasa very tovalala voatango eto fotsiny zay rehefa tonga fifidianana de any amiko izy mantany de somary mahagaga hoe olona te hiditra hoe ko satria efa voafitaka lavy reo de ho zay hoe andao ao anatin'ny UBRM maro tsy maninona fa amin'ny fotoana mapety de isy karazana fanehoantsika mpaibe maso hoe reto misy tanora ohatry zao maniry anao an'izao iny angamba tsy valam-paratsika fa iverenantsika eo am'le hoe misy manao kajikajy sahady any ambadimbadika any hanomanomana indray mpanjarana mpanambola na olom-botendry na olom-bofidy ohatra any ambadimbadika any hoe ianona no endrika mety sary mety eto 9 7 nefa nisy zany zavatra zany tany amin'ny 7 9 nefa nisy zany zavatra zany andihana mpanao gazety mahay miresaka mahay miteny za androany tsy mpanao gazety za androany tsy mpanao politika fa kosa manaraka ny toetra raha politika ary miaina ao anatin'ny tontolo politika tanteraka satria le fomba fanao politika politicianina zay manao calcul ny manana ianao manjery manao calcul ny mahay miresaka manao calcul ny nahazo fahefana mbola hitedavana seza ambonimbony kokoa noho ny efa misy zany hoe zahay fiarahamonim-pirenena zany de tsy anaiky hatramin'ny farany ny lalovana ny fiainam-bahoaka toy zany fa aminay union de base pour la révolution de Madagascar de mahasamanao fanamby zahay fa raha tsy milamina ny 7 sy 4 ny makaty raha tsy milamina ny ao anivon'ny seni raha tsy milamina ny fomba fametrahana sy fanendrena olona eto amin'ity tany sy firenena ity de aoka aloha tsy hisy olona any nofinofy any anananany aleo any be ny tanàna Antananarivo ny hoe ao izy no any nofinofy zany hoe nofinofy aloha mety ho vita lalana eto Antananarivo fa aza man nofinofy zay olona mieritreritra aloha ametraka sy amola vola sady andrakoty na andrabe akaka sara vetsa veroa miaraka amin'io karazan'olona io de aseho amin'ny anao manjery amina tambazoserasera zay nefa fanaovana politika tsy tiana hitanora maro anisa mivondrona fa aleo aloha alamina tsara ny kianja ilalaovana raha amin'io endriny misy io satria mety misy tanora mivondrona ao amin'ny union de base foto-kevitra indépendant ve no maharesy lahatra azy sa foto-kevitra ho any anatin'ny antoko no maharesy lahatra azy fa le kianja ilalovana mihitsy no andray anjara am'le fifidianana fa le kianja zany somary malotoloto ihany mba tsy tenenana hoe enimpolo isan-jato tena maloto satria zahay zao mihitsy namoaka tamin'ny anao manjery tao arina kianja izy mety hoe tsy maloto ihany fa fenokototona be tena mbola mila bille zany isoroana azy raha lalana izy mba tena hoe toy ilay lalana etsy tomadinika zay simba zao mila bille anarenana le lalana amin'ny kototona zany hoe lay seni aloha andao amboarina raha tsy izay no misy de sainay ny miteny marindrano fa ohatry zao foa ny ty firenena ty mpitondra sy mpanohatra fa fotoana zany zao
occasion izao ahafahana manao an'ilay concertation nationale satria na ny fitondram-panjakana misy ankehitriny anie tsy mahavaolany nataony reny ny karazana vonjy-tavanandro tsy manana lasitra fototra izy zany amin'ny atao hoe fanarenana fiainam-bahoaka miaingany fotony fa karazana vonjy-tavanandro no ilazanay union de base azy pour la révolution de Madagascar hoe raha misy ny fimenomenomana tamin'ny 10 décembre fidinana andalambe nataon'ny mpiaro zompanjifa lafo mividy mpianana dia namoaka ry zareo vary fety namoaka ry zareo vary fohy vary kely zay indray ny ilazanay azy vary tsisy resaka tselitselika avao tsy misy resaka tselika le izy tsy misy le hovidiana ihany koa reny aza moa mandeha amin'ny tambazotra serasera hoe nizaraina tamin'ny kapsily menaka nefa nandeha amin'ny hainao manjery zany taminay hainao manjery tsy miankina nizaraina amin'ny kapsily menaka ilainam-panantenana ny va raikapoka na raikapoka mady koa tsy fantatra tsony zany ny tena directivité hitatanana nyty fireneny ity ka izay union de base aloha dia aoka izay niady la politique politicianina mampahantra de zahay union de base de mitodika manokana aloha amin'ny solombavam-bahoaka na avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ny fanoerana fotoana zao hitsangananareo fotoana zao tena hitsanganana fa za manao kajikajy politika ny amin'ny ampitso isorana ato amin'ny ity Miara Manonja ity matetika mahita solombavam-bahoaka mifandimby eto tena le ohatr'izay no andrasana tsy manao kajy ny hoan'ny amposy satria raha manao kajy ny hoan'ny amposy mantsy tsy mahasamiakatra eto amin'ty hainao ty Miara Manonja eto ity fa le misolela delaka any ambadimbadika any manangana vondrombondrona any ambadika any manangana parparlement any ambadimbadika any mananganangana groupe kely any de mitataty rakena kely any andapandapa any fa ny solombavam-bahoaka eto miakatra amin'ty hainao manjery ty kosa izahay mitazana any ivelany zahay tsy ao anatina antoko politika de mahita fa mbola andrandrain'ny vahoaka maro anisy ary le vahoaka maro anisy miandrandra zay misaindreo fa tsy adala ka ho haiko za mahay miresaka de rapitso isy vahoaka maro be mpanaraka an'ty hainao manjery MBS Miara Manonja tya ivadika any amiko ve tsia misaina ny vahoaka malagasy any atokantrano mahafantatra ny directivitény mahafantatra ny lalakizorany mahafantatra sy miandrandra fiovana amin'ny alalan'io concertation nationale io satria ao anatin'io no amoahanao fiarahamonim-pirenena toanay zay no natonga anay mandray atanana miditra ao anatin'ilay izy hoe ato no ahafahanay mitondra ny fomba fijerinay satria ny mpitondra ny mandididina azy de saika teratany vahiny mpandrara mpanefoefo manao kely tsy mba mamindro hany ka rehefa misy ny toy izao dia iny fa mamoaka kely zala teratany vahiny zatra mpambotso malagasy eto izahay efa manana anarana teratany vahiny maromaro zay tsy hotonononay fa hotazominay amin'ny fotoanan'ny ampamoaka amin'ny fotoanan'ny ampamoaka io amin'ny fotoanan'ny anadinana nyreo mpitondra androany izany napiditra andrayanina ho mpandrara mpanafatra vary izany napiditra andrayanina ho mpanafatra amin'ny PPN ny siramamy menaka ny laboziny savony izay tena kitron'ny andavanandrom-piainam-bahoaka tsy nahitam-baolana hatramin'ny androany izay no mahatonga anay hoe aoka ny fikononkononana hampizavorovory saim-bahoaka fa hatramin'ny androany aloha ny fantatra dia misy RMDM mpanohitra eo ambany fiainandriamatoa Marc Ravalomanana sy ny fitondram-panjakana tsy mahavita izay toerina ampomba ampahamendrehana no nanoeran'ity RMDM ity dia gagagaga zay maheno amina hainao manjery sasatsasany any ambadimbadika any hoe misy ny atao hoe fanoerana malala fomba de ohatry mampime ihany hoe fa misy katolika aloha amin'ny papa ve teto nisy mpanohatra alohan'ny RMDM ve teto ka mitaditady zavatra fa zay ny tena naresy lahatra anay ny androany hoe le Miara Manonja MPS sao isika tanora ilay efa nidinanay teny amin'ny karazana faritra iny Ambohidratrimo iny Atsimondrano iny Avaradrano iny vao lazaiko teo hoe ny alatsinainy teo teny Akatso eny ary mbola iveriny eny ny any amin'ny faritra zay maheno androany aza miala amin'ity MBS ity ny foto-kevitra arahantsika raha misy manana fomba fijereny ka manohitra ny fomba fitantanana ny firenena tsy ara-dalàna tsy mampaninona zay fomba fijerinao na ny radio fiaininao fa zao fotsiny ray no nosoritany lalàna ho mpanositra eto Madagasikara aloha maripotitra
zay deuxième rang tamin'ny élection teo a zay teo ambany fitarian'Andriamatoa Marakaravalo manana isan-jato maro anisy eny fa nareo mivondrombondro na ny ambadimbadika any a mbola mahasamteny zahay fa saika ny mpanaradina ilay antsona hoe partisan an'Andriamatoa Marakaravalo mivondrona ao amin'ny RMDM ao amin'ny RMDM zany ane antoko maro ka misy sady misy fifampifezana mazava tsara discipline ao de ny parti misy hoe discipline de parti na ny fikambanana fikambanana règlement intérieur zany tenanareo zao de manana ny règlement intérieur anay zahay fa tsy zay tiako hoteneneto fa ny zavatra hoteneninay androany de efa tahoarina ny fivorimbe anay hoe isika iteny maninona no any amin'ny MPS isika no aneo an'ilay hevitra somaro mafanafana masasa mafimafy teny satria any no hitatsika fa tena manohitra ampahamendrehana manomana sy mametraka ny atao hoe alternance démocratique ny alternance démocratique ane teto tao anivon'ny antoko ty manana tazamanay satria misy olona niaraka tamin'ny raha tsy teny solobavambahoaka be ny tanàna candidat ao misy avy any ivelany aza na tsoina anakao zany hoe le alternance démocratique le fifandimbiasa-pahefana mifandimby io de teto anivon'ny antoko ty somaro efa nahitana taratra zay ka izay rehetra zany mieritreritra any ananonanany fa rehefa azoko ilay zavatra nalaiko tery ampovonin-drano dia hotsipahako ilay lakana de aminay zany zay le fomba fanao politika ampianarana ny tanora mitovy aminay fomba fijery aminay zay mifanerasera aminay hoe aza manaiky hofitahana na iza aza manaiky intsono atao fitaovana politika hoe ny tanora n'zao na ny tanora n'zao fa zahay midiny eny fotony de mampafantatra hoe misika tanora ny victime malaveto tena akatsy moa de napetrako tsara ny adevitra hoe raha tena mahay izay mitsikera tandrifizany manolo-kevitra hoe ny pitsikera zany ny mpanohitra eo ihany koa ireo solom-bavambahoaka manohitra sadasada de nitsikera tena tokony atao averina eo andatabatra boribory izahay tsy zavatra kely tsisy dikany tany atsimrondrany aminay tsisy dikany iny fa ny averenao ambony latabatra de ny hoe raha etsy eo isa taona ny tanora afaka baka avereno ambony latabatra zay roa alina mahery kely eo no raisin'ny université mpanjakana ny valo alina mahery kely na latsaka kely eo miverina eny anivon'ny fiarahamonina rehefa tsy manana handefasana azy any amina université tsy miankana zany hoe ny adevitra apetrao ambony latabatra kitio ilay ministère ny fanabeazam-pirenena nanao inona izy fa lasan'ny mpitondra na ministra na ny solom-bavambahoaka miandrikendry toana isehoana aminay anao manjery hapiakarana ny lanjany hapiakarana ny lazany iny le hoe code de popularité iny tena andrasan'ny mpitondra misy am'izao fa tsy nanana paika mazava tsara hoe misy tanora manodididina ny eninalina fito alina valo alina eo isa-taona miala eny amin'ny lycée afaka baka de lasa manao fiofanana kely mitondra fiara manao taxi manao receveur tsy ratsy zany asy zany de lasa hoe mibizina de mibizina izy fanamby nefa napetraka zao fitondram-panjakana misy ankehitriny zao dia ny hoe hanome asa ho an'ny tanora rehefa afaka baka ary izy de spécialisé eo lay baka kely nananany de sokafy ary le orinasa aiza le orinasa isaky ny district miandry izay tanora manadiny izay tanora izay no mahatonga anay hoe andao aloha ho tantena na ho tantena ny fomba fiten'ny tanora hoe les concertation nationale anehoana hevitra hiandrandrana indray fa mbola azo areniny Madagasikara tsy very fanana reo fa mbola misy directivité mbola misy olona vonona sy mitsangana anoany efa eo ampikononkononina eo ampandraondraona eo andalam-pahamasahana any ananonanany misy milaza fa mangamasaka io lo fotsiny io miongapotsiny io izany ny fomba fanao politika ny fandimby teto tahoarinina ny 7 makaty satria raha ny sehatra tena nahitana ny tenanay nambinina rahery mampianina 7 makaty nanomboka tena nandray atanana aloha sy nanaramaso hoe inona ny fomba fanao politika eto amina endrika manahoana hoy ny ankizy teny akatso ny azahoana fahefana de namalina azy de zay hoe mivondrombondrona ny mpanao gazety sy ny mpailalana de mitady mpanambola de le mpanambola na tsy mahay an'lay tsy manana an'lay cursus na faiza mitantana tsy manana an'lay hoe gouverner se prévoir
de amidy eo io na endrika manahoana io na mainty aza de forcena ho fotsy zany politika misy le raha ady akafe ohatrany hoe mandeha manao karazana ady akafe tsena zany a zany nisy teto ary mitenenako ny tanora na ianao manambola na ianao mananamana de manambola fa mila mahay miaraka misaika amina mpanao gazety misaika amina mpahay lalàna misaika amina olona mahay miresaka de am'izao efa misy ampitenenina any aminay anao manjery malahelo ary marikoriko amin'ny fomba fiteninay tano marikoriko le misy miteny hoe merina no nitondra anakay za marikoriko a ny olona miteny an'izany satria zany no mamerina sy mampifoy indray a an'lay antsoina fa adipoko no teneniko moramora iny tam'izay teny akatso tamin'ny alatsinainy teo de nisy akizy avy any faritra sava avy any amdiana de tena ny teny mahitsy a zao a ho atsika avy any amin'ny faritra andao tsika ametraka ny atao hoe cohésion ny cohésion apetraksika de tsika tanora samy tompona andraikitra androany ny lay mianatra hampahafantatra ny tsy mianatra ny atao hoe fifandraisana eo amin'ny faritra samy faritra de tsy misy an'izany adipoko zany satria Madagasikara ray ihany tanora malagasy lay resaka firenena no resahany eto fa tsy atao an'izany hoe aza miteny an'izany fa marikoriko tena miteny an'izay a ary somaro natohana kely ny fo ka natonga tena ampanetretena tena tonga mihitsy androany ny teny aza atao an'izany le raharam-pirenena efa vitany ianareo zoky ray aman-dreny abisany a le ho avin'lay tanora rapitso a aza sombaina amina kajikajy politika hoe andao indray anao kozy tsy ho teneniko tsy ho tenenina satria tsy anao to azy a fa andao a oui ka ny fanontaniana anankiray tena manitikitika anazy zany zao sady mety anontanina maro ihany keo de hoe manoloana n'le toetra raha efa maro ny zahatra ny enina teto amin'ny firenena événement isan-karazany 91 72 91 2002 2009 ainsi 2022 zao tsika nambinina rahery mampianina mpitarika ny union de base pour la révolution ahoana ny fahitanao ary ny fahamatoran'ny malagasy ao anatin'ny tanora ny fahamatoran'ny malagasy amin'izao fotoana zao mandiny zavatra mamakafaka manoloana ny zava-misy eo mantsy ianao ny teny hoe misy mamondrombondrona zavatra ary misy en'izao ary sins manoloana an'ireny fahitanao zany le fahamatoran'ny malagasy amin'izao fotoana zao le malagasy olo-pirenena miatrika ny fiainam-pirenena misy mantsy mbola mieritreritra hoe bady reo malagasy reo rehefa mantra rehefa tsy mahay ninininy reo dia afaka atao am'izay anaovana azy araka ny tenenao hoe misy mamondrona mpanao gazety ary misy mamondrona momba ny lalàna ary misy mpandrarara toekarina no mivondrombondrona any dia izay fa raha jerentsika mivantana le izy ahoana fahitanao ny fahamatoran'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao tafiditra ao ny an-tanan-dehibe ny tantsaha any a-tanàna any ambanivohitra rehetrarehetra any ahoana ny fahitanao azy mahitsy be ny valiteny hoe efa nandray lesona ny vahoaka malagasy nanantena zavatra ny vahoaka malagasy lesona dia ahoana nandray lesona izy ilay fandraisan'ny lesona zay aloha ray avahako tsara hoe nampanantena ny tsia izatsia ny mpitondra misy androany aloha tsy arak'izay ny zavatra misy nandray lesona izy ary efa miny maro anisany mampafantatra hoe zay le kajikajy politika misy eto hoe manomanomana ny anina manomanomana ny anina zay no miverina zay le tenenanay zay le dradradradrainay androany efa manomboka tompona andraikitra ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy fotsiny raha fomba fijerinay union de base de zarainay to zao hoe nisy mpifidy ny fitondrana misy am'izao de nisy nifidy ny maronisa tsy lany tamin'ny fitondrana zany dia ny fanoerana zay tsika vao mandray an'le hoe 20% ndray tantsaha de ny 20% de nisy tsy fidiky abstention be de 30% taux de participation 70% zany le lazaina fa majorité silencieuse zany hoe zahay lay manentana aloha androany ny majorité silencieuse hoe nisy nampanantena lay nifidy tao anatin'lay 30% tao anatin'ny 30% io mantsy mbola mampametra ampanontanina hoe tena mazava tsara ve
fa lasany avy any am'izao fitondrana zao a maro anisa tamin'io fividianana osaka resaka doublon mahabe resaka androany io mahatonga anay tsy manaiky ny seni misy amin'io endriny io lay fitopolo isan-jato tsy mifidy hatram'izay lazaina fa majorité silencieux efa manomboka ny fo te andray atanana satria na izy reo any na tsy mifidy a mba miaino ihany izy manaraka ihany izy hoe manahoana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny efa manomboka tapa-kevitra reo fitopolo isan-jato reo androany fa tsy zaka ny vidim-piainana tsy voafeny toedra raha-pirenena ka le vidim-piainana ma samitratra daholo satria samitratra na nifidy ianao na tsy mifidy ianao de samitratra daholo ka izay no andraikitray amin'ny mahafikambanana anay a de ny mampafantatra ny vahoaka hoe raha mbola iraviravin-tanana satria tena mahafantatra olona maro anisy zay a tsy mifidy a mivondrona ao anatin'ny fikambananay raha fikambanana de miditra zay fa raha vao politika de tsy anao zay miny mampafantatra zay satria zay a no atao hoe éducation mampafantatra zay hoe ianao tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana na tonga nio vidim-piainana io lafo satria rehefa mifampanontany ianao le tsy mifidy ve zao a mora ny vidiny zavatra ampiasainao andavanandro tena maly avy hatrany izy a lafo ny vidim-piainana lafo ny zavatra vidinay na nifidy zay na tsy mifidy fa zao am'ty ndray mitolaka ity andray atanana zay am'ty ndray mitolaka ity handray ny tandrify anay zahay ary ametraka ny safidinay maripotitra de iverenako lay valopolo isan-jato tantsa teo ny mpitondra ny fandimby teto foana fahitanao famatoran'ireo zany zao ny reo zany a reo azotsika lazaina fa matotra hatram'izay za kosa aloha tsy manometsy ny tantsa ny famatoran'ny tantsa efa mipetraka foana hatram'izay ny safidiny de ny hoe raha misy olona anankiray ka mitondra aty aminay a fomba fijerana voazanay ny fomba famokarany dia manaiky izahay fa saingy nahatsapy izy tam'ty fitondrana misy indray mitolaka ity hoe raha nampanantena fa anao an'ny tsy anao an'zatsy ny toadrano ngeza be ny fambolena ho atao an'izao ametraka usine handraisanay collectena ny vokatra tsy zay ny zavatra misy zany hoe niverina andoharano a ny maro anisy am'ilay valopolo isan-jato ny tantsa andoharano lazaina efa nisy nametraka eto fampiofanana ho an'ny tantsa zany tsy ho adinono zany tanora izay no miteny androany a naharaka an'izany na satria ndray aman-dreny anisy ambany io fa na tam'izany tantsa tany tsy anatina antoko zay a nisy fampiofanana ho an'ny tantsa nisy fizarana masomboly nisy fanafarana teknisianina nisy fanafarana fitaovana ary nisy karazana fifananana nampiakarina nireo tantsa mendrika tam'izany fotoana zany amin'ny androany zany tonga saina ny vahoaka malagasy fa andao iverina amina sata anankiray olona mahalala sy mahatsapa ny kitro ifaharan'ny firenena de ny manome asina n'le valopolo isan-jato ny tantsa ka izay no mahatonga anay hoe ekenay concertation nationale ekenay union de base pour la révolution de Madagascar io satria ao ihany a no antoka anankiray afahana mitsilika sy mitrandraka ny olona manan-kevitra zay zao maneho hevitra aty aminay anao manjery toy zao a isorana azy anareo mbola afaka manome sehatra anay tanora satria raha ny tanora te hisehatra sy te aneo hevitra maro anisa ao akatsao no nteny aiza no afahanay miditra fa rehefa mba niteny tamina olona akaiky ny fitondrana zay a de hoe mila manao fanambarana famanoana ny zavatra zany ny calcul maloto eto zay no mahatonga anay mitsangana sy miteny hoe tapa-kevitra ny vahoaka malagasy a am'ty ndray mitolaka ity izay no mahatonga anay hoe ny fifidianana isy eto zany a de fifidianana vote sanction ho an'ny mpitondra misy androany vote sanction zany ho an'ny mpitondra misy androany a fa olona afaka anarina amin'ny Madagasikara no lany eto amina salanisa tsy apoiziny zay zany ka izay no mahatonga anay miteny hoe io resaka seni io a mahabe resaka teto hatram'izay hatramin'ny androany io fa ity fitantanana firenena ity ve za filohan'ny union de base a tsy misy na de ray avy amin'ny avy amin'ny fianakaviako a mandrafitra nio union de base io satria tsy mety zany amin'ny fomba fanao amin'ny fomba fitantanana fikambanana tsy raha raha-pianakaviana amin'ny firenena fa ity fitondrana misy ity a ministra de DG ny vadiny na ministra izy a de tale ary ny vadiny na ministra izy a de rabateur ary ny vadiny mametrametraka an'izany zany hoe nisy resa be nisy casserole be da be ny ministera isa-tsokajiny tsy nanaovana tomba nyreo a ny amin'ny hoe nahavita ve fa tendrena aza misy omena double fonction am'izao tsika miteny zao aza atao amin'io endriny misy io no ikarakarana fifidianana ary anetanana ny vahoaka maro anisa hitsangana
le hitsangana mantsy misy mandika any ambadimbadika any hoe tsy miditra amina resaka concertation tsika tsy mila an'izany zao satria izy manana ny calculany manana ny calculany hanenjehana pourcentage hanendrena ministra rapitso rafakapitso zany ny lalao maloto eto fa ny androany aloha aza manao calcul no anao aloha fa andao isika hanao calcul ho an'ny 7 tapitrisa ny vahoaka malagasy eny ary fa lavalava ihany zay nambinina raha hery mampianina pitarika ny union de base pour la révolution fa voaresadresantsika daholo ny atao hoe ambaindainy ny tokony horesana itao mpamaranana ary inona ny tianao amafisana manoloana ny zay raharaha-pirenena zay sy ny ahafahana mibanjana tsaratsara kokoa zany ny hoavin'ny firenena atsika zany tonga de omenanao sehatra ny azotsika tenenina ary mahitsy ny faneho-kevitra union de base pour la révolution de Madagascar hoe na iza avy ao anatin'ny fitondrana na iza avy ao anatin'ny fitondrana hangataka fandravana ny gouvernementa de io la ilazainay fa manao vazamody miady na iza avy atia ivelan'ny fitondrana ka mitonona ho mpanohitra dia antsoinay hamonjy sy anatanteraka hanamasaka n'lay atao hoe concertation nationale hikaroam-ba olana sy hitondrana n'lay tsikera ataotsika andao aloha ajanona ny ady la politika politicianna manao calcul ny posy manao calcul ny amerenana ny namana hamerenana mpandrara maro ny olana maro ireo lesoka be dia be mila reniny eto amin'ity firenenty amin'ny alalan'ny concertation toy an'lay efa natao teny amin'ny andibe bypass tamin'ny 7 jolay no manohy an'izao concertation nationale izao tamin'ny 2024 iny ko satria moa ny fanoherana misy eto anivon'ity firenena ity dia eo ambany fiahin'ny RMDM zay efa mbetindresakay zany RMDM zany de rafitra manaja rafitra zahay union de base pour la révolution de Madagascar de mirafitra sy niditra ao anatin'lay jeune RMDM ary manana ny andraikitray zahay ao tsy afaka hiteny mihitsy zahay tsy amin'ny alalana fivorimbean'ny RMDM tsy afaka hanangana deuxième clan na RMDM bis zahay ivelan'lay RMDM zany hoe na ny olona voafidy tany anatin'ny antoko ka niditra tao anatin'ny RMDM na olon-tsotra ianao na izy ianao fotoana mbola ahafahantsika miverin-dalana ho an'izay mitady anao calcul any ambadimbadika any satria tanora maro anisa no efa mamaly ny antso amin'ilay concertation nationale zahay tena mahampanantena zay hoe satria te ahafantatra izy ireo ny fomba fanao politika misy eto Madagasikara ary tanora avy amina faritra avy amina sehatra isan-karazany no andray anjara amin'io concertation nationale io de io le andrasany ao arinan'io concertation nationale io no ahafantatra ny sarababem-bahoaka amin'ny ankapobeny hoe ity no directivité ity ny tapaka atao anatin'ny concertation izahay aloha de manohana tsy misy fepetra n'lay hoe tsy io no endrika ikarakarana fifidianana satria na zahay avao amin'ny union de base azy efa manana haiasady hoe efa vita amin'ny fifidianana vao namoaka ny reny karazana fanambarany reny ny maro anisa hoe io tsy maintsy rosona ny fifidianana na tsy maintsy ho tanterahana amina endrika rehetra ny fifidianana dia tomponantoka izay minimikiribiby manatanteraka fifidianana amin'ny endrika seni io satria io no antoka na tonga ny olana nisy teto amin'ny firenena eo ihany koa moa ny eo amin'ny lafin'ny fikirakarana ny lalàna izay antsoiny mafinaritra fa efa manomboka ame misy mahitsy izay tonga ao amin'ny ministera io efa manana mpitsara mahitsy zany ny vahoaka malagasy ka hoy zahay amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar hoe mafimafy ny fanehoana hevitra na sehatra aiza no anehoana hevitra zahay tsy lay mikosomaso na amin'iza maneho hevitra tsy misy na iza afaka ibaiko anay akoatra ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ka androany izahay manapa-kevitra mandeha manohana ny foto-kevitry ny concertation nationale izay eo ambany fiahin'ny RMDM fohy be eo amban'ny fiahin'ny andriamatoa filoha amboninahitry ny RMDM Marc Ravalomanana dia manome fanampy manome tolotanana sahady any amin'ny hoe andao
ho atao atsakasy andavany ny atateraka an'ilay concertation nationale dia ho atsika vahoaka malagasy nininona fomba fijeritsika de raiso amin'ny tandrify ny fomba fanehoana hevitra raiso amin'ny tandrify anao fa zao kosa fotoana izao iverenatsika andoharano satria ny resaka mandehabe any ananinaninany de hoe fa fito manan-karena indrindro Madagasikara era zao tontolo zao anamban'ny tany na andranomasina na ambonin'ny tany ny arena vonatr'Janahary isan-karazany de fa fito manan-karena indrindro kanefa ny mampalahelo sy maonena mampilatsa dranomasiny maro anisa de ny hoe faharoan'ny farany mantra indrindro Madagasikara ny vahoaka mipetraka sy monina ao aminy ilay vahoaka tambazana satria aminay dia noabadoina mba hovidina safidy ny vahoaka malagasy nampahantraina mba ho ambakaina rehefa tonga feptom-pifidianana ka hoy zahay mafimafy ny fanehoana hevitra amin'ny endriny rehetra ary tsy misy ninninona mibaiko anay akoatran'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy makasitraka tompokolahy makasitraka tompovavy izay nanaraka izao fandaharana Miara Manonja MBS Radio Mada izao sotra tompoko. Eny ary de ianao ny sorana nambinina raha hery mampianina zay pitarika ny anivon'ny Union de base pour la révolution de Madagascar nitondra an'izay famakafakan'izay nitondra fanehoan-kevitra nitondra fanazavana maro samihafa satria izany mihitsy no ilaina amin'izao fotoana izao dia anjaran'ny olona no mandray izay tandrify mamakafaka miaino ny sofiny dia mandinika ny sainy dia manapa-kevitra izy ary fanapa-kevitra tsy mandeha any amin'ny hoe tsy tokony ho izy fa mba fanapa-kevitra olona tompona andraikitra sy manaraka tsara ny fiainan'ny pirenena. Eny ary tompolasy tompovavy mitoetrany ny fandarantsika eto amin'ny Miara Manonja MBS Radio Mada afaka minitra vitsy dia ho avy eo ifaniry razafy manantany izay hitondra ihany koa ny famakafakana toy ny mahazatra efa tazanao ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara teny Ambohidratrimo ny député Mamy Rapenirina izany ary mbola maro ny zavatra hofakafakaina eto mbola maro ny resaka izay hoentina amin'izao fotoana izao zany atao anatin'ny Miara Manonja MBS Radio Mada ny zavatra tsy azo dinatsita aloha zany dia efa hoe namela takaitra indray zany iny rivotoza eminaty iny maro ny fanimban-javatra izay nataony ny rano miakatra ny fototrafitraza sy mba nisan'izany ny lalana etsy sy aroa fa zao koa anefa ny toerana teto Madagasikara zay atao hoe maina mandritra ny volana maro amataonany mihitsy de mba nahazo orana ka io moa atao hoe fahavoazan'ny sasany fifalian'ny sasany izay le fiainana eto ambonin'ny tany fa dia zany aloha no zava-misy zany dia tsy maintsy atrehana fanahinana inona rehefa misy ny fampitehana rehefa misy ny tsy atao hoe fandehanan-javatra tsy maintsy mijery solution tsy maintsy mijery vahaolana raha mbola mieritreritra hoe tompona andraikitra manana andraikitra eto amin'ity fireneny ity fa rehefa tara ny vahaolana ary rehefa tsy misy ny vahaolana de lasa olana foana no iainana eto amin'ilay Madagasikara de mba mety ve zany hoe ny taranaka faramandimby dia mpitsenaina olana tena tsy mety zany nefa le olana afaka mivahana fa noho ny tsy fahaizana noho ny tsy fandraisana andraikitra dia lasa mitatra izay olana izay dia miteraka aretim-be sy fahavoazana. Eny ary faniry razafy manantany miarabanao tonga eto amin'ny fandarana Miara Manonja MBS Radio Mada maromaro ny zavatra nomaninao tao ary dia omenanao avy hatrany ny sehatra ho avy ihany koa ny député Mamy Rapenirina andao ary. Makasitraka rena dia miaraba ny mpijery sy ny mpiainantsika arak'izay efa nentinao teny am-piandohany ny adihevitsika zany miaraba an'ireo namana teknisiana reo de tena tsy adintsika mihitsy rena satria fatatsika ny asa ho ataon'ny teknisiana eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada zany de arabaina satria mpiara-miasa voalohany amintsika mpanentana miaraka amin'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpisehatra zany mpiara-manonja antsika ireo teknisiana reo ka tsy haintsika ny anadino azy de tolorantsika kokoa rina ny any Nosy Maurice misy manaraka antsika any ny any La Réunion
Ny any ampitan-dranomasina ko de anisan'izany ohatra ny GTT manaraka atsika ireo de mahafinaritra betsaka ny vaovao fampizarana sy ny fankahirezana azontsika avy amin'izy ireo dia anaovana ny kokoa ho antsika any ampitan-dranomasina eto atoerana moa zany de misy ranabavy mahafinaritra be ny akady vato, misy rahalahy mahafinaritra be eny amboribory tany faheniny eny maro be tonga de fantatr'izy ireo hoe izy fa zany moa dia efa narositsika avy hatrany hoe ny pakasitraka sy ny pakafi antsika eny amin'ny sehatra rehetra misy azy ao amboribory tany voalohany eo koa misy pakafi be mihitsy de makasitraka n'izy ireny tsika rehetra zany. Zay ny amin'iny fa maromaro ny zavatra ho resahantsika teo de ety ampiandohany aloha de mahafinaritra tena toraka voninkazo any namana zay anisany mpitarika ny union de base teo mpitarika fikambanana andry matona ambinina zany satria misy mba tena foto-kevitra tsara mihitsy zay hoe reny ny tanora mijoro amina foto-kevitra manana ny hambarany amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary tena hoe miteny tena hoe mijoro tena hoe mba tena tehanana zany Madagasikara ho tafavoaka zany amin'ny fomba fanaovana politika sy fomba fandrosoana sy fampandrosoana ny fiainan'ny firenena zany de mahafinaritra na ny fomba nitondrana zay mety hoe faneho-kevitra avy any ifoton'izay fa maromaro zavatra ho resahany eo rehefa alakamisy tsika de samy miandriandry ny hoe ho avy eo député Mamrabe Rina isy fakafaka politika isy fanomezam-baovao samihafa tataka zany ny endriky ny fandarantsika ary miditra lalindalina amin'ny fiainan'ny firenentsika arak'izay fivoarany sy ny fandehany amin'izao fotoan'izao ka zao ny anomboantsika azy de raha ny hevitritsika hoe tokony efa ho vita tamin'ny omaly lay raharaha mikasika ny solombavambaoaka na Tsimondrano zay filohan'ny voamerany fanatanjahantena sy ny tanora dia mbola mihitatra le izy amin'izao fotoan'izao satria kay tao ambadiky ny adevitra iny dia somary mbola nisy resaka enjakenjana ihany mialohan'ilay video rano nambaran'izy ireo zany zay voakasika le raharaha izy moa zany fa lay ny anivon'ilay prof de PS zany ka nijoroany ireo syndicat ny SPEPS zany na syndicat de professeur EPS zany ny amin'ny hoe mangataka fifonina pay be maso eo anatrehan'ireo mpampianatra ray aman-dren'ny mpianatra ny mpianatra ary mangataka ny any asorana ny solombavambaoaka na Tsimondrano any ratsy vahiny tsy ho filohan'ny voamerany ny fanatanjahantena sy ny tanora eo anivony zany antenimera pirenena izany ka zao aleo aloha ho averintsika ihany lay élément zay nentin'ny mpanao gazety ny MBS mahakasiky iny raharaha iny zany dia ho hitantsika satria reo prof de PS zany nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety de hotohizantsika ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity. Endrika fanalambaraka fanambanina tsotra izao ary fanimbazimbana ny zon'ny mpampianatra sy ny taranja EPS ireny fihetsika nataony ny solombavambaoaka ihany raha tsy vahiny ireny hoy ny sendika ny mpampianatra taranja raha-panatanjahantena androany. Masina amin'ny asanay izahay ho izy ireo ary mahalala ny tokony hitondrana ny ankizy any am-pianarana. Tsy manaiky ny endrika tsindry azo lena atao amin'ny mpanabe amin'ny endriny rehetra izahay na avy amin'iza na avy amin'iza. Satria ampabe maso amin'ny public ny fanalambaraka nataon'Andriamatoa député an'Andriamatoa njara zay tsy izy rehetra no mijoraka etiny fa eritreretra rehefa mahazo anay mpanabe rehetrarehetra zao zavatra zao nalaina baraka ampabe maso indrindrandrindra tao anatrehan'ny zanakay ny mpianatra izahay dia mila miangavy mila mahita azy manao fifonana ampabe maso manoloana an'izao zavatra nataon'izao eo anatrehany mety anjara manokana raha aman-dreny lehibe zokobenay io eo anatrehan'ireo mpampianatra EPS rehetrarehetra eo anatrehan'ny ray aman-dren'ny mpianatra zay tafitohana tamin'izao zavatra mitrangy zao indrindraindrindra eo anatrehan'ny mpianatra zay atom-pisinay mpanabe fifonana amin'ny Facebook ihany koa satria fanalefany ihany io zavatra io.
tsy azo le ferina intsony ny trangan-javatra tahaka ireny hoetra ny ireto sendika ny mpampianatra EPS ireto ka takin'izy ireo ihany koa ny fanesorana tsy misy fepetra io solombaham-bahoaka io ao anatin'ny komisiona ara-panatanjahantena. Mijanona ao aloha ny resaka fa ny ankoatran'izay dia mbola ho hita eo ihany toy ny hoe fangatanay ny anasorana n'Andriamatoa député ao amin'izany izy mitarika ny komisiona ny fanatanjahantena zany any amin'ny Assemblée nationale. Faharoa, mahatsapanahy koa ny fahalalan'ny ray aman-dreny fa ilaina ny taranja misy anay satria maro ireo nanohana anay. Fahatelo, hampatevinay amin'ny fanjakana fa mbola ao ange ny EPS ary zay ny afaka manampina amin'ity resaka Covid ty fa nitsinotsiny avy tsy tena noenona ny hevitray fa fanapakevitra ao atapiny foana no mivoaka hoe zao ny tokony atao na hoe zao ny tsy maintsy atao. Ratsaivina navoaka ny solombaham-bahoaka ihany ratsy vahiny tamin'ny alalan'ny horonan-tsary tao anaty tamazotra serasera ny fifamalinana nisy teo aminy sy ny mpampianatra EPS sanjanany. Voalaza fa noteren'ny mpampianatra io anoho ny azakazaka izy kanefa vao avy narary ny Covid-19 ka sepotra. Ny antsony indray ny Brian nakaraikitra ny fifamalinana teo amin'ny andany sy ny ankilany ka nahatonga ny resabe. Raha ny fanazavan'ilay mpampianatra androany izay nifamaly tamin'ny solombaham-bahoaka moa dia tena navita nanompo azy mihitsy solombaham-bahoaka io saingy tsy tao anatin'ilay horonan-tsary. Tsy nisy ihany koa ny taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo fa tsy afaka manao EPS i Brian tamin'ny fotoana io ary fampitoviana ny mpianatra rehetra mba hitovy lenta no tanjony fa tsy sanatr'izany hamono afaty ny mpianany. Eny ary eny moa no fitrandraham-baovao zany tao aoriana ny valandresako any mpanao gazety nataony ny mpanao gazety ny MPS zany onjam-peo sy ny fahitalavitra dia isorina ny mpanao gazety zay nanao ny fitrandraham-baovao iny ary ny fandraika tao anatin'ilay hoe fijoroana nataony ny syndicat ny professeur na EPS zany tamin'ny valandresako amin'ny mpanao gazety zavatra roa ny resahany zareo dia ny voalohany dia hoe mangataka ilay fifonina pahibamaso ifanatrehana amin'ny solombavambaoka eo anatrehan'ilay mpampianatra voatotoina ny prof de EPS zay syndicat ny ray aman-dreny ny mpianatra zany goavana be mihitsy zany fifonana zay tadiavina zany ny fifonana tsy mitovy amin'ny fialantsiny na dia efa mba hoe nitondra fialantsiny ihany ary ny député zany dia fifonana mihitsy no tadiavin'izy ireo satria ny asin'ny fanabeazana sy ny asin'ny maolona no voadona tao anatin'izany adevitra izany. Fa faharoa koa dia hoe tadiavin'izy ireo koa ny handraisany tompona ndraikitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny hanesorana ny solombavambaokana Tsimondrano andra tsy vahiny tsy hitarika voamera amin'ny fanatanjahantena sy ny tanora eo anivon'izy ireo eo anivon'ny antenimieram-pirenena satria ny fihetsika sy ny fomba mampanao dia tsy mendrika an'izany andraikitra zany. Fa fatatsika ary efa nambarantsika teto hoe inona ny position ny ministry ny fanabeazam-pirenena misy dikany lehibe zany taloha izy dia hoe Minezeb ministère ny ino moa zany éducation de base no tena nafatarany rehetra azy zany fa ty fanabeazana fototra izy zany fa ity tena hoe éducation nationale fanabeaza pirenena zany. De rehefa miresaka amin'izay dia mahafoaka zavatra lehibe zany ary zay koa ny fomba fiantso sy ny fiteny na appellation efa 10 taona lasa zay napetraka ireo anivon'ny mpampianatra hoe mpampianatra mpanabe manomboka izao no hiantsonan'izy ireo satria sady mampianatra mampita fahalalana amin'ny alalan'ireo tarandra zay ampianariny ireo mpampianatra eo no manabe ihany koa satria mandray ho ray aman-dreny faharoa an'ireo zaza zay ampianarina any an-tsekoly. Dia nyraisin'ireo mpampianatra ny hoe mpampianatra mpanabe manomboka izao isika satria ny andraikitsika manomboka aty amin'ny garabola aty amin'ny taona voalohany mandeha makaty amin'ny ambaratonga fototra nytitsika resahana amin'izany ambaratonga miazo an'ity ambaratonga faharoa sy aty amin'ny famaranana dia efa zava-dehibe zany satria misy fomba fita zany ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fahatokisana an'ireo mpampianatra mpanabe. Ka tsy ao an-trano ihany no tazaina ny ankizy fa tazaina ihany koa ety an-dakilasy ary tazaina ihany koa eny anivon'ny kianja satria manana anjaitra ny prof de EPS zany. Dia iny ny joroan'izy ireo marobe reny hitantsika tamin'ny sary reny dia andrasantsika zany ny toyana zany tranga izany satria
fifonana zany ny tadiavin'ireo prof de pièce ary lasa lavitra le raharaha mety ho keliny nandraisany solombavam-bahoaka sy ny mpanoana an'le fitondrana fa zava-dehibe zany satria niasina ary zay foana apetratsika mandrakariva hoe raha mbola tsy mahalala an'izany iasina raha mbola tsy mahalala an'izany hoe sotoavina raha mbola tsy mahalala an'izany hoe tena fametrahana ny zo satria rehefa miresaka asina de mieloavana zo zay le zo amakasina ny tompona ndraiky mpahefana de ohatran'ireny ny fidonany ohatran'ireny ihany koa ny fiatraikany ary mbola tsy mety vita le raharaha am'izao fotoana zao misy mpampianatra mpikaroka namantsika solombavam-bahoaka ny Madagasikara ary matetika mivahiny eto fa misy ihany koa zay andraikitra ny raisiny teo anivon'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoanandro dia ataly jeneraly mba manana ny ambarany maro nisy solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao mba manana ny ambarany izy tamin'ireny tranga ireny dia nosotomitsika tamina fahitalavitra tsy miankina iray zay isaorina ny fiara-miasa ity faneho-kevitry ny député Todsoandriamampandry ity fa atsika mitondra ihany koa zay adevitray am'izay mety hitranga anio sy rapitso am'izao raharaha izao. Toerana tsy tokony izahozahoana mihitsy ny toerana amin'ny mahasolombavam-bahoaka hoy Todsoandriamampandry solombavam-bahoaka voafidy taon'ny boribory-tany fahaenina androany. Ny député zany dia olona ambony zany ray aman-dreny eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena zany hoe personnalité publique ny député ny ministra sy ny karazana ny zavatra tahaka ireny zany dia zavatra tsy fanao metampo ny saina ny tokony miasa fa tsy ny fo ary mampanahelo satria raha ohatra ianao hoe misy zavatra mahasosotra anao na mahasorena anao dia ny fampiresahana no zava-dehibe tokony ny fanantona moramora an'le mpampianatra na ny taly tsekoly ary mitoerantsika amin'ny madéputé zany na misy na amin'ny folompelena mandalina zany tsy tokony izao tsika amin'izany toerana zany toerana mandalo zany. Tokony misy fandraisana andraikitra tamin'ny androm-panjakana manoloana ireny trangan-javatra ireny no ity solombavam-bahoaka tia mahity ao anatin'izany hoy izy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary indrindra ihany koa ny tompona andraikitry ny antoko misy azy. Raha hoe solombavam-bahoaka no manao an'ireny na ny ministra no manao skandalina dia tsarovy fa ny institution ke ny androm-panjakana mihitsy zany ny voatoetohana ao anaty amin'ireny tokony mandraindraikitra voalohany aloha le filohan'ny androm-panjakana zay misy azy tokony mampiantso azy eo koa zany olona anatina antoko izy dia ny filohana antoko sy ny borao politika koa zany dia mino fefa nisy nampy zay fifampiantsony zay mba mifananatra mifanabe hoe itsika dia olona anatina antoko manabe vahoaka zany itsika koa dia olona ambony no fidin'ny vahoaka na ny tendren'ny vahoaka dia mino fa tokony asan'ny parti politique zay zay misy azy ary asan'le filohan'ny androm-panjakana zany zay mananatra sy manitsy nidy zany mba tsy atao ntsony izy ary tsy izy ihany fa sao koa dia isy ndraiky koa amin'ny herinandro dia isy indray amin'ny manaraka. Lasa isan-kerinandro ny karazana skandale ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoy Todsoandriamampandry ka midika fa tsy voafehin'ny filohan'ny repoblika ny olona mpanohana sy mpiaradia aminy. Ary tsy ny député ihany fa mandalo gouvernement dia jerena nataon'ny ministra koa hoe isan-kerinandro misy skandale daholo zany ao anatin'izany ny mpitondra ambony eto amin'izao firenena izao ny gouverneur maro isan-karazany zany hoe tsy voafehin'ny mpitondra antsony tsy voafehin'ny filoha repoblika sy ny prime ministre antsony ny zava-misy amin'izao fotoana tsy voafehin'ny olony misy zavatra tena amin'ity fitondrana ity zany dia zavatra matsikaiky sy mampareny foana no misy isaky ny tianao andro isan-kerinandro rehefa tsy anao ny ministre dia ny député dia ny tompona andraikitra ambony dia iza koa zao no manaraka ao anatin'ilay izy. Mbola nanamafy ny fampanajana ireo mpampianatra izay misehatra amin'ny fanabeazana voalohany indrindra eto Madagasikara moa ity solombavam-bahoaka ity androany. Ya, nosotomitsika ny faneho-kevitry député Todsoto amin'ny Real TV iny satria dia mpampianatra mpikaroka moa izy malala tsara ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara ary solombavam-bahoaka mazava ho azy araka ny nambara teo dia anisany mahatsiaro ihany hoe niasin'ny androm-panjakana no voatohitohina amin'ireny fomba fihetsika na solombavam-bahoaka ireny satria dia tokony ametraka tsara amin'izay hoe olom-bahoaka zay amin'le personnage public zay ireny solombavam-bahoaka na ministra ireny ka mila fitandremana na amin'ny fihetsika rehetra zay atao zany. Ny saritatsika fotsiny ny sain'ny mpanara-baovao amina trangy ohatran'ireny dia hoe maninona ny tonga lavitra le adevitra dia hoe tsy
tsy tokony ho tonga lavitra le adevitra raha ohatra ka nametraka tsara ny fifampiresana mazava teo amin'ireo ray aman-dreny sy ireo tompona andraikitra amin'ny mahasolombamoaka azy sy ireo mpampianatra ny solombamoaka iandratsiva iny zany fa lasa lavitra le izy satria no heverina fa azony roitina le izy teo anatrehany le fanaovana an'ilay hoe vidéo en direct fa neveriny ihany koa fa afaka hiarovany tena an'le fitiavana an'le zanany zay esorintsika ao anatin'le adevitra lay fanonona ny anara minisitry ny fanabeazam-pirenena zany kinanjo nitarika fahasarotan-javatra le izy amin'izao fotoana izao de iny hitantsika zay mbola tsy mety vita hatram'izao lo raharaha satria miandro zany raha iny fa ny valandresako any mpanao gazety nataon'ireo syndicat ny mpampianatra EPS zany de andrasana no ovaly teny ataony ny solomamboaka voakasiky ny raha iny hifony sa tsy hifony andrasana ny fandraisana andraikitra ataony ny antenimera-pirenena arak'izay fangatahanyireo mpampianatra EPS ireo zany de hitantsika eo ny fandehany zany raha zany fa ny tiatsika ao resahana ao anatin'izay fotsiny de hoe ny fomba fitandremany reto mpitondra fanjakany reto ary zay ny teny ny député Tojoso teo ny hoe saikosainkerinandro de misy zavatra mitranga foana zay skandale miainga avy amin'ny alalany reto mpitondra fanjakany reto izany de miteraka an'le déstabilisation anaty am'le fomba fiainan'le fitondram-panjakany ary tsy mampisy rivotra iainan'izy ireo fa mahasepotra an'izy ireo zany fomba fanao an'le fitondram-panjakany zany de hitantsika hoe ho an'ny antokony koa ve miazira par rapport am'izay ve izy ireo sa de hitaza-potsiny iantso ve izy ireo an'le solombamoaka sa de iandry an'le mety ho fifonana apahabe maso hitantsika eo zany rehetrarehetra izany satria tsy ny prof de PS ihany fa na ny syndicat ny mpampianatra tsotra ara de efa samy teny tsy ekenay zao ary mamery asina ny asan'ny fanabeazam-pirenena amin'ny akabeany ary fantatsika tsara fa ny zavatra ohatran'izao de mitarika zava-dehibe mihitsy eo anivon'ny fanjakana any hoe le karazana skandale iray any novidiny Bill Clinton na lafo tany États-Unis nahatonga azy tsy tafaverina ntsony teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ilay sekreterany zay nianatrasa teo anivon'ny Maison Blanche de Monica Lewinsky skandale iray no novidiny Sarkozy tamin'ny alalany nanadonina Cecilia ka nierahany tamin'ny Carla Bruni na de nafeny penina ara de novidiny lafo zany satria tsy zaka ny voaka frantsay zany fomba fihetsika zany IDSK zay tale général ny FMI zay noeritreretana fa tokony hitondra firenena ary noeritreretana fa izy no filoha frantsay satria efa nomanina ny candidature ny DSK na Dominique Strauss-Kahn zany DSK zany fa zao nisy fihetsika tsy nentina ataony tany États-Unis tamina béninois anankiray béninoise vehivavy zay ino moa zany mpamafatrano mainty hoditra hoe nikitiky antao na saika anaovany agression sexuelle na harcèlement sexuel na salam zany fa tena sahirany DSK sady niala matalejerealin'ny FMI azy ary tsy afaka nirotsaka candidat filoham-pirenena frantsay de Yann Sinclair vadina le mpanao gazety frantsay le tena nisany tena top tamin'ny fotoanandro taona 20 tadiditsika tsara angam'zany niezaka nanaritsarina an'le izy am'le honneur an'lay fianakaviana sy lay Dominique Strauss-Kahn DSK de ohatran'izany ndraraha resahantsika io ny olany François Hollande skandale rainy tsy natafaverina azy teo amin'ny fitondrana de inona le izy nylamimatsara izy Ségolène Royal nentina tetỳ anivon'ny vahoaka hoe reo no miaraka reo no azo lazaina fa mpifankaty mivatsy izy fa zao rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia nakisa moramora Ségolène Royal dia lasa nijaikojaiko tamin'ny moto nahita tovovavy tsara tare fa tsy adino vaoaka frantsay zany fihetsika zany inona nitovizana hoe ianao skandale nitovizany zany de ohatran'izany ihany koa nitranga tany Afrika Atsimo tao anatin'ny Covid-19 matanjaka be tamin'ny taona 2024 ny tany Afrika Atsimo tao anatin'le hoe confinement tao anatin'ny fandraisana andraikitra lehibe fa le ministry ny kolotsaina tany Afrika Atsimo lay vehivavy inona no nataony lasa izy tsy nanao confinement nandeha niala 50 kilometatra lavitra ny tanàna izy mbola nirevy ny faly niaraka tamina namany sisa nivoaka tamina Facebook le fety
tesitra mivoaka afrikanina tatsimo taorinan'iny izy tonga de nisorona tsisy indra fo Jacob Zuma ny folo tam'izay fa tsy Cyril Ramaphosa metitsika zany resaka zany ohatran'izany le olana kely nividiny lay François Fillon lay prime ministre teo aloha ho an'ny frantsay le amina resaka asa tsy misy ny foronina ho an'ny vatany zany ka zay le izy hoe raha ty scandale ty fitondram-panjakana ty de tsy tanono de ireny zavatra mitranga reny zay niainga tany am'le solomaboakana Tsimondrano zany efa nisy fitambara amin'ny fahasorenan'ny olona marobe tao anatin'izany ka ny 7 andro ny an'le solomaboaka sy mipanohana an'le fitondrana satria be loatra le fisekosekoana natao tao anatin'le fotoana rehetra fa rehefa nisy any tranga iny de ny tomba atao daholo lay alahelo rehetrarehetra sy lay mety ho fahasorenana de lasa ataontsika hoe am'teny frantsay hoe compliqué lay tranga misy am'izao fotoana zao de izy io tsy mety vaovah io de enga ny ho isika mba hisy fitoniny zany fa zao iny tsy vita iny fa andrasantsika aloha lay fanazavana hoe eton'ny solomavamboaka hoe ifony izy sa tsy ifony fa raha ny resaka zay nandeha teny an-tambajotra moa zany de nisy ny feon'ny vadiny de hoe zay tsy ifona fa assumenay ny zavatra nataonay de ho hitantsika eo moa hoe officiel iny sa tsy officiel sa afaka miverina fanapaha-kevitra fa zavatra tsotra ihany nge raha tiana plan-mazora raha izao raha zay ny takin'ny mpampianatra de azo atao tsara teny kely tsotra ny zavatra tadiavin'izy ireo fa mbola ao anatina fitondram-panjakana ihany zay le tiatsika tenenina hoe le fanjakana ihany no micrée an'le olana anatiny tamin'ny omaliny rehetra dia samy nahita ny vidéo zay navoaka ny tale iray eo anivon'ny BNGRC mahakasika indrindra ny amin'ny hoe fandrarana azy tsy hanao fanetanana amin'ny alalany lay rivodoza mandalo eto Madagasikara fomba niantsona azy moa zany de hoe communication des risques par rapport am'lay fidiran'lay rivodoza fa nisy teto Madagasikara dia samy nahita ny rehetra nanomka taty amin'ny rivodoza Batsiray dia nanetana tamina fahitalam-pirenena lay tale eo anivon'ny BNGRC de taorianan'izay misy adevitra marobe zay toko hoe ny ainga avany an-dapa ny ainga avany ambony mandrara azy tsy an'io hevitra hanao an'izay communication zay satria hono hoe sarotra voaray ny zavatra nambarany de mba ho piquetsika kely satria vidéo en direct moa nataony ty tale eo anivon'ny BNGRC ty dia ho alefatsika le izy dia hitondrantsika adevitra fa makafakana kely izy satria zay le tenentsika hoe ny eo tsy tapitra ny eo tonga ihany kanefa de zao zava-dehibe koa nefa lay fijiron'le tale milaza an'le zava-misy ao anatin'lay endrik'lay fitantanana sy le fomba mampanao sy le oeraoera sy le fisolelahana ataon'le mpanohana an'le fitondrana sy mpiara-miasa amin'izy ireo ao anatin'le fitondrana de mipotseriny le bay zay le fomba fiten'ny Raoily any Tsiromadidy zay hoe vaky bay de mipotseriny le izy hoe zao ny zava-misy fa tsy akaiky kosa le izy am'lay hoe zavatra hanaovana an'lay serasera zay ataony ho tsisy dikany na hoe tsinitsinina eo anatrehan'lay loza zay efa miantra any firenena namana teknisiana raha misy zavatra tsy mety ataoko de anarinareo vaoaka malagasy aho satria za tsy anjely raha misy tsy mety de mba ajoko be polo zao ny tsy mety de zao ny tokony hatao za mihainy za sy manao be marenina za mihain'olona fa kosa le nanaovana maly zany tsy ekeko inona ny antony 3e jour nanaovako le communication mahakasika any aminaty de nantsoina ny tenako hoe mijanona ianao fa tsy miteny tsony eo amin'ny TVM CRNM de inona ny antony ho iaho zay fotsiny fa misy baiko avy any ambony any milaza an'izany fa mety hanimbanao amin'ny asanao raha mbola miteny eo ianao de inona ny hanimbahy amin'ny asako ny asa taoko de communication manao prévention sy manao réduction des risques catastrophe mba hiarovana ny ain'olona sy ny fananany inona ny hanimba ny asako am'izay amanontany antsika aho zany inona le izy satria ny horohoroana hoe mijanona sao de voakitaka amin'io ny asanao de tsotra ny navaliko hoe 22 androany jour J hidiran'ny cyclone eminaty eto Madagasikara
zorziny atterrissage le cyclone eto Madagasikara. De inona ny antony hanajanonana ny communication ataoko. Dikan'izany te hamono olona fa ho be ny olona miteny an'izay tsy mahazo miteny tsony aho. Satria nareo se hita olona hanao communication belgertse intsony ankotrako. Satria fa andohalika ny ranombary efa hiditra ny cyclone. De nitenenina hoe misy olona mitaraina ny olona mpihaino hono fa tsy azo ny zavatra teneninao de satria anao mibetroka. Mety tsy zay ngamba. Fa tsy miroule air aho. Tsy miroule air de tsy manao langazina piso lelaka de tsy tianareo. Alerte no atao ry be cravatte sy ny be fahaizana. Ny alerte de tsy maintsy tenenina miteny mafy sy hentitra. Fa tsy enao hampiala olona amin'ny faritra iva, amin'ny faritra inondé, na amin'ny zone rouge de miteny mamela kely tena ako tompoka azafady fa hiakatra ny rano tonga ny cyclone azafady mamelana akeo, mamela kely nakeo. Tsy zany ny fitenena azy, communication de risque zany. Fa communication na piso lelaka, pilelaka. Ny horohoroanareo ao maly hoe raha inao tsy janona tsy teny de mety anahiranao amin'ny asanao. De zany tenin'le olona fa tsy ho teneniko. Ary ambonimbony ihany izy hoe rapitso 23 roaso fa 22 tsy havelako irery ny vahoaka malagasy zay olalovany aminaty. Ny meteo mihitsy no miteny hoe mafy noho ny batsiray le cyclone de ahoana ho tapahanareo noho ny fangalananareo azy. Noho ny fiheveranareo ahy hoe manao populisme amin'ny TVM CRNM ny communication taoko tseteko zany fa roaso ao 23 février. Fandroany aho alohan'ny androasanareo ahy de tsy maintsy tohizako ny communication de risque ataoko sy ny directeur kely ahy ty no hanekeko famonoana malagasy atapitrisany. Keniko zay. Ary tsy atahorako zay fa miandry aho manomboka amin'ny 23 sady alarobia androany. Abrogé amizay fa vitako ny mission ko maly. Sisy rahako an'izany fa ny mahafaly ahy hatreto mbola tsy nahazo tatitra hoe nisy vahoaka malagasy maty tamin'ny andalovany eminaty. Maninona raha tsy tianareo ako satria nisy feedback hono. Fantako amizay le nanao feedback. Olona 2-3 niteny hoe mivatrabatra fiteny aho de mahitsy loatra de lasa ny fitaraina ny vahoaka izay angalarinareo ny varitsinjony sy ny vatitsinjony no lasa voateniko amin'ny TVM sy ny RNM fa sy hoe le mahakasika ny cyclone lainga zany. Fa anatin'ny gestion de risque catastrophe koa ny fiambenana ny aide sy ny don humanitaire zay misy manodina sy misy mamarotra anatiny zany. Io vahoaka fa marefo mbola angalaritsika ve ny zavatra hohaniny de tsy hoteneniko amin'ny TVM zay fa ny hoteneniko zany de miaraba tompoko lasy tompoko vavy de mety ny mangalatra de mirolera eo zany aho satria mata horohoroanareo hampitahorinareo. Ny antony lehibe koa ny antony ministra zay lehibe ko mifehy ahy ambarako aminy hoe tadiavina tsy hiteny amin'ny TVM monsieur le ministre fa za sy anaiky an'izay zay ataonareo hisy scandale amin'ny TVM CRNM metro raha za sy avelanareo hiditra hampitandrina ny vahoaka io sy ho faty amin'ny tanio izy sy lainga zany. Fa za monsieur le ministre sy mamaly anareo za matahotra. Salam zany koa ny teneniko amin'ny DG ko za sy manohitra ny tenin'le olona sy manohitra ny teninao monsieur le DG fa le etika ny etika hitondratsika ny TBNGRC ty de tsotra sauver des vies. Ya tale generaly eo anivon'ny BNGRC Paolo Emilio raha olona rivo iny hitantsika iny de sotomontsika tao anatin'ny fanio-kevitra tamin'ny vidéo nataony lavalava 30 hatramin'ny 70 minitra any le vidéo nataony de iny tsombony iny nalaitsika zany hoe misy an'izany adevitra zany ao anatin'ny fitondram-panjakana io de nivakiny lay Italie zany amin'ny hoe zao nay fandrarana sy lay fampiarorona natao tamiko. Zao anefa ny fomba fijeriko amin'izy satria communication de risque nataoko ary zao le fandrarana sy le olan'izy ireo amin'ny tenako zany. De ny resaka izy eo hoe raha ohatra ka tsy avela hiteno anatin'le TVM CRNM ny tenako de iskandale araka ny nambarany Tale Paolo teo. Titsika tenena fotsiny de hoe misy fasahina marobe am'izao fotoana zao ary misy fiaingan-javatra marobe midona se converger any ambadika any
amin'ny alalan'le fihetsika le fitondram-panjakana mihitsy no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany reny a dia tsy mpanohitra fa manitsy lay fomba mamoetra zay tsy mety manitsy mihitsiny le mpitondra fanjakana sy le manodidina n'lay mpitondra fanjakana lay miroleera le nambaran'ny tale-paolo teo sy le reverina fa misolelaka mamarina kady am'ty firenenty iny izy amin'ny akabiany de vitatsika eo ndray zany ny aminy hoe aolandray iny série vao manomboka izy iny manko nomaly paolo iny vitatreo ve mbola mitovy hoe na mety misy zay fifampiresahany zay any ambadika any fa tsika moa zany de ezaka foana ny anaraka lafombaovao samihafa efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao nisy olo mamoaka ny Madagasikara mambrabendrina sady voafidy tetsy ambodratrimo moa izy no questora fahatelo eo anivony anteny miaram-pirenena fa manana andraikitra lehibe ihany koa zay secrétaire généraly eo anivony antokotiko Madagasikara miarabanao monsieur le député miaraba fanira zafy manatany miaraba tsika rehetra ato amin'ny studio sy ny ao amin'ny lafiny teknika ihany koa amin'ny MBS sy ny radio mada fa indrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana faly ndray tafahoana amin'ity andro alakamisy ty ifampizarany vaovao toy ny fanaontsika hamakafaka ary indrindra anaraka trano hoe aizany firosona raha-pirenena am'izao fotoana zao antanjotsika moa dia mba tsy misy zanak'kiala hafa eo amin'ny fahazon'ny tsirairay ny vaovao zay tokony ho azo ary indrindra koa eo amin'ny fahazona ny tombony eo am'izay tokony andrasany vahoaka amin'ny tondra firenena miaraba tompoko ya somary vaovao mafapana nanainaitra nanomboka tamin'ny fiandohan'ny herinandro nanomboatsika azy teo député mambrabendrina mino a fa tahaka ny olo-pirenena rehetra mino a fa tahaka n'ireo rehetra zay mba mijery fahita lavitra mienonja-peo mijery ny tambatrotra sosialy mba naharaka ny vaovao rehetra ianao a indrindrandrindra le farany teo reny sao de mba misy everina fa hambarany député mambrabendrina satria ity resaka skandale ity moa zany a dia saiketry ny sakafo maraina atoandro ariva mivaoaka malagasy ny mariazy aizandray de misy ary ny sasany any amin'ny tambajotra sosialy any miandry mibeza ndray am'ty herinandro ty hoe izandray nanomboka azy de aizandray no ifarana fa reny mo saika efa fiainan'le fitondram-panjakana izy ao anatin'le fomba fitantanana an'le firenena dia ny rehetra dia mandray zay azo raisina ao anatin'zany adevitra sy ao anatin'zany zara vaovao iny anivo ny fiarahamonina zay ny fanjakana ihany manao azy député mambrabendrina zava-misy ainatsika isan'andro sy ny vaovao mipoitra zay lazaintsika hoe skandale ny endrika isehony skandale eo anivon'ny fitantanana firenena amin'ny akapobe ny fanira zafy manatany de mbola manamafy hatrany ny zavatra ny resahantsika sy ny antopisiany ny fandaharana izay hamoaka sy hitrandraka nyreny vaovao reny fa indrindra maneho amintsika ny tena endriky le fitondram-panjakana zay ny zahantsika ny faritana tao anatin'izay fotoana lavalava ihany nametrahantsika ny fandaharana zay namatrotsika hoy hoe takininona marina moa zany ny famaritana n'ity fitondram-panjakana misy ity amin'ny alalan'ny fijerena hoe inona ny tena politika hitondrany ny firenena ahoana ny tena endrika hitantana ny firenena aiza ho aiza ny tena fiatraikan'ny asa ataon'ny fitondram-panjakana makany amin'ny vahoaka dia ny tena mivaingana sy ataotsika hoe iaina ny vahoaka isan'andro de anisany io resaka skandale amin'ny samy mpitondra sy samy ao anatin'ny rafi-panjakana io betsaka fanira zafy manatany ny zavatra azotroahana avy am'izay fa efa nyteneninao teo no hoe ny skandale dia fidina lafo ho amin'ny fitantanana ny firenena anankiray indrindra ho an'ireo olona izay hiarany fa ny skandale de tena mandany fotoana raha fotoana tokony ho lany makany amin'ny tena fitantanana ny firenena araka ny tokony ho izy de lany andro io isika ary ny tena mamoaka azy sy ataoko hoe manaposaka ny skandale sy mahatonga azo ho resahana be aza indraindray
de avy amin'ny ekipa eo amin'ny fitondram-panjakana ihany zany hoe lasa fandaninandro asa zay ve le ataontsika hoe diversion na fanodinana ny fomba fijeren'ny olona tsy irona be loatra ny amina zatra anankiray zay hitatsika fa tokony iantefan'ny resaka sy ny fifampidiniana sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny de lasa lany andro lany fotoana mandinika zavatra hafa fa raha iresaka n'lay oronatsary nijerentsika farany teo sika izay mahakasika n'lay indy izy lay Italia ao anivon'ny BNGRC izay endrika skandale anankiray ihany koa ary skandale nipoitra avy ao anatin'ny rafitry ny fahefana-panatanteraka eto amin'ny firenena satria mpikambana ny anivon'ny gouvernemanta rafitra ny anivon'ny gouvernemanta no nipoiran'ny afo raha ataontsika hoe afo mirehatra le izy ao anivon'ny isamizy de hoy atany aloha hoe manamafy ny zavatra ny ainatsika sy ny hitatsika hatramin'izay zany ny amin'ny hoe fandaninandro sy fampiasonana ny vahoaka amin'ny ankapobeny fotsiny satria raha nyresaka tsika hoe raha nametraka ilay olona voakasika hoe mety hanimba ny asany izay ilay toromarika voaray de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa ahoana mihitsy moa zany no fomba fiasa ao anatin'ny firafitra ty fahefana mpanatanteraka eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara ity fa matoa reny olona reny nomena andraikitra ambony ary ambony rehefa miteny zay andraikitra ambony de tena andraikitra ambony eo anivon'ny fitantanana isam-pandraraha misy azy io dia everintsika fa efa nisy ny dingana maro napetraka ho amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tamin'ireny fanendrena isan-karazany ireny satria eto dia ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny gouvernemanta ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny filan-kevitra ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitondra fanjakana nanendry an'ilay olona ho amin'ny toerana mihitsy no iverenana amin'izao fotoana izao marina fa mitrangy zany kanefa ilay antony iverenana amin'izao fotoana izao amerenana an'ilay izy amin'izao fotoana izao no tena mahalasa saina hoe satria ve voalaza teo raha tsy diso afaniro hoe mitrerotrerona olona Italia rehefa miresaka amin'ny vahoaka le Italia moa nanao sangisangy zaritena satria ve izy tsy miroule era zany ve ny lasa iainantsika eto amin'ity firenena ity fa naninona zany raha napetraka ho critère sa lasa izay mihitsy zany mahasotsivana rehefa hanendry mpiasa-panjakana ambony amin'ny raha iray sy andraikitra iray eto anivon'ny firenena sika de miverina le resakitsika hoe lasa kilalao ny fitantanana amin'ny firenena lasa tsokonina ho ihany ray mandeha zay toy ny manao ankizy manao tsokonina ny mitantana amin'ny firenena de miverina any amin'le hoe manapirofo ihany koa zany ny fitsingila ilany ny fitondram-panjakana satria tsy mpikambana amin'ny gouvernemanta ihany ange no atao hoe mila maro-toerana tsy ny fahamarina ny fijerena ny fahamarina toerana fitondram-panjakana anankiray tsy ny tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta ihany fa ireny ratsa mangaika isan-karazany ireny ary raha ohatra ka mpanendry azy no mametraka an'izay tsy fahamarina toerana zay rehefa manatanteraka ny asany i tompona andraikitra anankiray ary tsy ho raharaha vonjerentsika androany io ihany io zavatra io de efa midiky zany fa ilay fitondram-panjakana mihitsy ilay tompona andraikitra ilay mpanendry mihitsy no efa mametraka ilay endrika tsy fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana aiza no andeha ny raharam-pirenena aiza no irona makany amin'ilay tena fitadiavana ny tompontsoam-bahoaka ny raharam-pirenena fa lasa ady anatiny samy tompona andraikitra asa lasa fifampilam-bany lasa fifangariana anatiny ary araka ny voalaza teo de ny vahoaka no lasa atao sorona ao anatin'ilay izy satria raha resaka BNGRC zany resahana resaka vonjy-taitra resaka loza voajanahary no anaovana andraisana andraikitra ny fiantefany zany ao anivon'ny vahoaka de araka ny voalaza n'ilay tompona andraikitra voakasika teo midika izany fa ao anatin'ny ora vitsy ao anatin'ny andro anankiray izay andanitsika andro andaniny mpitondra fanjakana andro ifanentsika toerana eo de ho voasongo ny rivo-doza ny fandiniana ny rehetrarehetra ary ny vokatry ny rivo-doza ny fiantefany reny loza voajanahary reny no tonga aloha any anivon'ny fiarahamonina sy ny vahoaka noho ilay andraikitra zay tokony ho ny raisiny
fitondram-panjakana mba hisorohana an'izany zavatra zany de hoy zahay teo hoe ilay vahoaka mihitsy no efa atao sorona de mbola manamafy hoe mbola tsy ampy ilay fitsinjovana tsy ao mihitsy ilay fitsinjovana amin'ny vahoaka fa ny olana angamba tsy te hiteny an'ity olana ara-politika anatiny ny sampitantana amin'ny firenena fa ny razafy manantany no lasa lehibe indrindra ao anatin'ny fifampijerena amin'izy samizy mpitantanao izy samizy ho satria ny fitantanana ny firenena ny rafim-panjakana misy ny rafitry ny fahefanam-panatanteraka misy hatramin'izao dia efa rahantsika mahalala fa miaingy avy amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny loko anankiray eto anivon'ny firenena ray manontolo ka raha miresaka ofezintsika ny resaka teo iny vetivety fotsiny fa ny razafy manantany de hoy zahay hoe tena mba aoka zay efa tia amin'ny taona fahaefatra tsika andray efa mirehitra menamena daholo ny témoin rehetrarehetra ho an'izay mitazana rehetra na isika atao anatiny na ny vahoaka malagasy na ny mpiara-mombonantoka na ny mpitazana avy any ivelany de samy mahita fa menamena daholo re zay tsy mena de laoranjy volomboasary ny lokon'ny témoin lokon'ny fambara eo amin'ny fitantanana ny firenena mbola lany andro am'izany vetsika amina fotoana salam'izao fa de tena mba miteny zay oka zay ny raharaha atao raharaha zay nany endrenanareo atao niady antranonareo any any anaty tokantranonareo nareo manasa ny lambanareo asaitsika mihitsy le fitondram-panjakana ty mba hijery an'zany raharaha hoe Watergate zany tany États-Unis tao Washington tao nisy an'izany teo an'ry Richard Nixon tamin'ny 1972 de mba jerevo zany ny document ny vidéo miresaka an'izany raharaha Watergate zany fa vidina lafo zany ka sao de mieritreritra le fanjakana hoe mandeha ny Golden Gate mandeha ny karazana bombo sucette gate na ny rehetrarehetra mandeha am'izao fotoana zao na ny Ambatobe gate na ny rehetrarehetra sy ny sisa hatrany amin'ny resaka Imbic gate sy ny Raisa gate de hoe milamindamina le firenena mitohy am'izao fotoana hitenenantsika izao amina raharaha na solomavomboaka de hoe azo fihezana azo tazomina mala izy fa ny endry ny potrany am'izao fotoana izao dia hitantsika tsara mihitsy no voamalitsika no niteny an'le hoe ny zava-misy eo anivon'ny département ministeran'ny fitsarana anairan'ny SMM ny zava-misy ao aminy amin'ny alalan'ilay syndicat am'tsarety Madagasikara dia mamoaka ny laya efa endrika amin'ny fahasahin'ny olona sy ny tsy faneken'ny olona amin'ilay fomba amampanao ataon'le mpitondra fanjakana manomboka hatraty atapony io zavatra misy eo anivon'ny syndicat ny mpampianatra EPS io de fa ahitana taratra ihany ny mety trangan-javatra eo anivon'izany fanabeazana zany amin'ny akabeny ary mahatonga ny olona mety tsy niteny izy tamin'ny fotoana ny sesion'le solomamboaka na fotoana marobe tamin'le fanaohevitra nataon'le manodidina le fitondrana anisan'lay mpaneho-hevitra zay mety manahirakirana na mety ndraindray nitarika fahasorenina ho an'ny olona ndraindray le faneho-kevitra lay solomamboaka fa zao nitambatra amin'ny fotoana anankiray le izy de reny monsieur reny lay lafin-javatra de zay nytytsika tenenina hoe mba andramijerevany reny de ahitsony de mba oka zay iny deputé Mamirabe Ndrina teo fa raha mijery an'izany Watergate zany ianareo de tsapanareo tsara hoe vidina lafo ny scandale rehefa mitondra firenena zavatra kely monja tsy nampozona gardien ny odikodina teo amin'le toerana manao ronde isak'alina ny nahita hoe ohatrany tsy miditsy tsara le varavarana tao amin'le tanàna tao amin'le tranobe na tonga an'le Watergate ohatrany misy kotsa kely manidy azy eo amin'le serure de niantso polisy hoe misy cambrioleur ve ato misy inona ato iny ny poka ay zava-doza zavatra ngezabe manahirana tao anatin'lay raharaha zay nahavoakasika Andry Nixon sy ny candidat filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany de reny nitarika fividianan-javatra lafo complot no ny antsona azy de misy nareo inona ary nidiran'izany sy ny scandale miseho amin'ny androny maro
de zay le antony hoe raha ohatra ka tsy mahay mandray lesona le fitondram-panjakana ka toy zamony azy anareo ny anareo fa misy fitenena zay hoe début de la fin ny fanombohan'ny fiafarana de anjaranareo manomboka hoe mandinika hoe atray zary zany izao ve le izy asa aloha fa ohatrany efa mahita zany hoe sprint hafaafo zany tsika tsy mitady ho sepotra le firenena sy le voaka fa ohatrany efa mahita hoe 200 metatra sisa de ho tonga am'le arrivé zao situation zao ka ianareo moa zany vo maika manosika an'le mpanohatra miazakazaka ho tonga any am'le arrivé de misaotra tompoko atseho tsara mihitsiny ho tonga any am'le arrivé mpanohatra fa mahatsara zavatra zany deputé membre bendrina hivadiantsika amina lafin-javatra anankiray ngambana zay adevitra zay mba hahafahantsika tsara mihitsiny mahazo an'lay inona moa zany le hoe inona no tena tiany mpanohatra atao eto am'ty fireneny ty de ny atao de tsy atory fahita atsiarovako solombavamboaka tany iosy taloha zay hoe tsy atory fahita zay fa zay mihitsy le izy ny aminy hoe ahoana no ahafahana mandamina firenena mitsinjo no avon'le vahoaka malagasy raha ohatra ka mitsemboka sy miasa saina sy miasa loha am'zany mpanohatra ny am'le fitondram-panjakana zavatra hafa ny azy mahatsemboka sy mampiasa loha azy de miseho amin'ny endrika zavatra mafy de condamné anao scandale zany le fitondram-panjakana raha ohatra ka condamné hitady vahaolana ho an'le ho avy ny firenena mpanohatra tena zavatra samy hafa mihitsy le izy am'izao fotoana zao de io zany zao raha ohatra ka antaniana le mpanohatra an'le mpanohana le fitondrana de ozatra avelao hiasa le fitondrana fa aza sakasakanana de zao zavatra mitrango zao ve de misy fisakanana avaty amin'ny mpanohatra tsy misy mihitsiny fa izy samy izy any no manao an'ireny trangan-javatra eny izy samy izy any mampiaina an'le orona tsara ao anatiny de mijery fotsiny tsika ary rehefa tena dinihana lizy rehefa tena dinihana lizy de ohatrany mijery playstation atsika deputé membre bendrina misy milalao aty ambadika ohatra mahita marionnette tsika misy tanana kely mikitika sy manetsika izy fa rehefa jerevana ery amin'ny écran ery na ery am'le hoe asevahoaka ery de mihetsika le tanana fa aty ambadika misy milalao kely samihafa le izy de ohatrany playstation hita ihany io misy mikitika manety ahafahana manetsika an'le lalao ohatrany zany ny zava-misy fa io tsy lasa lavitra fa izy ao anatin'le fitondram-panjakana ihany voafatotsy le cause anostra le notre cause ny zareo ka zao lasa adevitra marobe fa ao anelanelan'zany de misy volamena 720 kilao mandeha ao anelanelan'zany mandeha ihany ny fitrandrahana any ambadika any ka périmètre encroma misy mikitika sy mitrandraka any ambadika any ao anelanelan'zany misy fahatratrarina volamena indray hono tany komoro atsitsika hono de manaraka an'iny hono iny mbola misy baraingy panotaniny aloha apetraka any zay iny mbola tadiavintsika ny sorsan'iny ao anelanelan'zay manao mise en garde amin'ny banque mondiale sy ny FMI ao anelanelan'zay miteny ny cour de compte raharaha izy ty tena raharaha izy ty ka zay no mahatonga atsika raha tsy misy moa tony fandaharany tony raha tsy miteny motsika de iza mba hampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra makarary sy manjo ty fireneny ty de zao zany tsika miteny deputé membre bendrina hoe tsy maintsy vahana so situation zao mahita lalantsika amahana azy amin'ny alalan'ny concertation nationale zay concertation nationale zay na fikaonandom-pireneny zay na mitondra fanjakana ho vahana ao anatin'izany ny problème n'le fitondram-panjakana fa ny rehetra ihany koa de miara mama hoe mba tsy hahatonga an'le crise toetra mba tsy hahatonga an'le zavatra hosimy olo hopotika ndao aloha avotana amin'ny alalana tondro anankiray le firenena de ny concertation nationale député membre bendrina voalaza ombienibieny koa tatoato ary farany teo namana zay ny vahiny teto amin'ny fandaharana dia nitondranyzay hevitra zay ny amin'ny hoe tonga ny fotoana ifampiresahan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny endrika anankiray concertation nationale na fikaonandom-pirenena zay moa le voambolana ilazana azy tatoato samy manana ny eritreretiny ny tsirairay rehefa mijery ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny
fa nefa ny fampiresantsika teto a nefa ny omanantsika foana nefa naharesy lahatra ny avy aty amin'ny fanoherana foana de ny hoe satria ny fifidianana no tena fototry ny fijoroan'ny fanjakana anankiray ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ny fototra ny inona moa zany fahamarina toerany fitondrana anankiray a ary satria olana nateraka ny fifidianana no mbola tsy voava am'izao fotoana ifampiresantsika izao raha ohatra iresaka ny fifidianana farany sika de hoy ny taty anivon'ny fanoherana hoe efa akaiky indray ny vanim-potoana fifidianana manaraka ary azo lazaina hoe efa nanamarika ny fidirana ao anatin'izay vanim-potoana fifidianana izay ny fahataperan'ny fepotona ny asan'ny seni teo aloha de tam'izany fotoana zany ny taty anivon'ny fanoherana de efa nyteny hoe tonga ny fotoana ndao ararotina izao vanim-potoana izao hanaovana fifampidiniana hanaovana fikaonan-doha ijerena ny tsaratsara kokoa ny metimety kokoa ny sahazan'ny toetrandro sy ny zava-misy iainana am'izao fotoana izao sy mba hialana amin'ny olana natrehana atao anatin'izay taona vitsivitsy sy maromaro faran'izay a hiatrehana n'ilay vanim-potoana fifidianana manaraka ka hisoroana ny mety olana ateraka zany olana fiatrehana olana eo anivon'ny fanatanterahana fifidianana zany de zay fanira zafa-manatany na tonga n'ilay hoe samy mieritreritra n'io fikaonan-doha-pirenena io daholo ny akamaroan'ny akolafy ny akamaroan'ny akolafy io hoy a satria raha ny tena teo hoe ny aty anivon'ny fanoherana no tompon'ilay hevitra tamin'ny hoe ijery ny fanavaozana fampanarahana toetrandro ny lalàna misy mifeny fifidianana lalam-pifidianana amin'ny akapobeny mihitsy zany fa tsy hoe lalàna anankiray na anankiroa raha izay no hevitra avy taty amin'ny ankolafy misy ny fanoherana ny avy am'ireo ankolafy hafa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny avy amin'ny fikambanana olon-tsotra fikambanana isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa sy ny mpanara-maso ny fifidianana samy manana ny filazany ihany koa fa ny ombonana de ny hoe ilay endrika fanambarana fampiombonana an'ireo fomba fijery sy ahazona mivalapatra ao anatin'ny adi-hevitra ahitana zay tena hevitra ny beson'ny maro ahitana zay tena maromaritra mety iraisana ny amin'ny hiatrehana ny fiaina amin'ny firenena amin'ny akapobeny atoato no mahatonga ny hoe ireo rehetrarehetra ireo rehefa tena natao ny fandiniana de samy mirona makany amin'ilay hoe andao asiana ilay réconciliation nationale ilay concertation nationale zafady na ilay fikaonan-doha-pirenena mba hitsinjovana ny hoavy tsaratsara kokoa ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary zay no ezahantsika atambatra de manomboka eto zay de miteny hoe ilay fikaonan-doha-pirenena zany de tsy mipetraka hoe ho avy aty amin'ny fanoherana fotsiny intsony fa samy voakasika io daholo rehefa hery velona rehefa fikambanana rehefa olona manana heritreritra hoentina manatsara ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny nanana ntsirikevitra ny avy taty fa manana ntsirikevitra koa ary manana filana makany amin'izany fanovana ny fihezan-delana amin'ny fifidianana zany avokoa ny akolafy rehetrarehetra de amafisinay le hoe tsy ny fanoherana irerintsony no efa mahita fa ilainy io concertation nationale na fikaonan-doha-pirenena io fa ilainy io ilainy mpisehatra eo anivon'ny fanaraha-maso ny fifidianana io ilainy fiarahamonim-pirenena zay manampy sy mitondra tantsoroka indrindra eo amin'ny lafin'ny teknika eo amin'ny fiainam-pirenena io ilainy antoko politika rehetra io ilainy zay olona rehetrarehetra voakasika ny fifidianana na mivantana na akolaka ataoko mivantana ny hoe ilainy zay mikasa hirotsaka ho fidiana rehetrarehetra amin'ny ambaratoga-pifidianana rehetra io na eny anivon'ny fokotany zany na eny anivon'ny commune zany na eny anivon'ny faritra izay tsy mety tanteraka hatramin'izao fotoana izao na eny anivon'ny distrika na eny anivon'ny ino ty izy fitantanana ny firenena amin'ny akapobeny zay manam-pikasana andray anjara rehetrarehetra amin'io fifidianana io na izy io candidat na izy io mpifidy na izy io mpanara-maso de mila miara-mijery zay fomba hitantanana n'io fifidianana io ny dikan'izay tsy ny mpanohitra irery ihany
tsy ankolafy politika irery ihany no mila n'io concertation nationale io fa nampitondra fanjakana aza na ireo olona ao anatin'ny antokony fitondram-panjakana aza dia maharesy lahatra anay ny miteny hoe mila n'io fanavaozana ny fehezan-dalàna mifeny fifidianana eto Madagasikara io. Inona ny antony mahatonga anay miteny an'izany? De satria raha antsika mahita za fanira zavy manatany tsy resaka an'ilay skandale ao anatin'izy samizy mitondra fanjakana intsony fa na amin'io resaka fomba fitantanana ny fifidianan'io ara de efa fatatsika fa efa misy tsy fito vimpijery tazana ny ananiny fa ohatra fotsiny vao maly ny omaly no namoaka noty angamby izay faniry ny maso ivotsika any ivelany any ambassade France ny amin'ilay fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena zay hampifidy zany hoe hanome alalana zo moa ny tsirairay fa mandana ny zo diaspora malagasy fa hanome alalana sy hanome fahafahana ireo malagasy mila ravinahitra ny velany hifidy amin'ny fifidianana manarak'izao lalàna ngeny tsy nahafahandreo mifidy hatramin'izay na inona mbara tonga n'ilay lalàna ny tsy nahafahana nanome fahafahan'izy ireo mifidy mandray anjara tamin'ny fifidianana hatramin'izay dikan'izay tsy maintsy mila fahanovana na inona hoa ambara tonga n'ilay lalàna dikan'izay na ny filoham-pirenena mpitondra fanjakana zay mikasa hanome an'izay fahafahana ifidy zay ho an'ireo olona malagasy mila ravinahitra ny velandreo aza de tsy maintsy miditra amin'ny fanavaozana an'izany fehezan-dalàna zany amaritana hoe lasa misy farim-pifidianana hafa zany ivelan'ny Madagasikara lasa misy biro-pifidianana hafa zany ivelan'ny Madagasikara ary lasa misy lisy-pifidianana hafa zany ivelan'ny lisy-pifidianana ny ainana hatramin'izay reo rehetrarehetra reo mila fanavaozana ny fehezan-dalàna mifeny fifidianana ary anamarinana iny hoe na ny mpitondra fanjakana aza de mila mandray anjara ao anatin'io concertation nationale io ao anatin'io fikaonan-doam-pirenena izay ikasantsika ijerena amin'ny marimaritra iraisana ijerena zay mahasoa ny firenena amin'ny ankapobeny hanovana sy hampanarana toetrandro io fehezan-dalàna zay mifeny fifidianana io ny dikan'izay aoka izay le fomba fiteny hoe eritreritry ny mpanohitra io fa ilain'ny firenena amin'ny ankapobeny io ilain'ny ankolafy rehetrarehetra io ary voapirofo fa tsy afaka miroso makany amin'ny fifidianana akany amin'ny vanim-potoana fifidianana manaraka sika raha tsy misy ny fanavaozana andreo kanefa ny fanavaozana andreo de tsy tokony andeha amin'ny endrika unilatéral hoy fiteny azy amin'ny fiteny frantsay na hoe fanapahan-kevitra avy amin'ny ankolafy tokana irery marina manana fahafahana manao mitondra ny fanotsiana amin'izany ataontsika hoe ny rafi-panjakana misy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanaovana volavolan-dalàna ohatra sy ny sisa sy mety zay mety hoitohiny midina makany amin'ny ambaratonga an-dalàna isan-karazany fa izay indrindra ny alantsika zay indrindra ny alantsika satria mba tsy ho fomba fijery tokana no entina mamolavola izay fanotsiana tsy maintsy hoentina hoy tsy maintsy hoentina norotrangan-javatra sy filana isan-karazany ireo mba tsy ho fomba fijery tokana mba tsy ho loko tokana mialatsiny amin'ny teny an'izay fa politika ny resaka eto mba tsy ho firehana tokana no andrafitra ny lalàna ny inona izy ny fanavaozana zany fehezan-dalàna amin'ny fifidianana zany fa fikaonandohan'ny solotena ny lafivalo ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo fikambanana isan-karazany ary hatreto dia mahafaly mahavelombolo ny maheno ny fahavononan'ny maro ao anatin'izay fanomanana izay fikaonan-doam-pirenena zany marina fa misy ihany ny manana ny eritreritra ny ananina any hoe tsy ilainy zany sy ny sisa ny fomba fijerintsika hatramin'izay dia izany fomba fanaovan-draharaha amin'ny loko tokana sy amin'ny firehana tokana zany ilay mitondra makany amin'ny jadona ary zay ny alantsika zay ny editsika raha iverina amin'ny resaka hoe ankolafy ny fanoherana indray zay no editsika ny dikan'izay mivaona amin'ny fomba fijery fanoherana zay
tsy te hiditra any amin'ny jadona tsy te hiditra lalindalina kokoa amin'ny jadona satria raha endriky ny jadona efa misy eto Madagasikara fa tsy te hiditra lalindalina kokoa amin'izay tsika ny dikan'izay ndao atambatra ny hevitra ndao angonina ny hevitra ary andao iarahana mijery io zavatra io efa fantatsika efa tsy nety io ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy maharaka ny toetrandro itsony ny dikan'izay fa adosoana be vava ny filazana fa hoe tsy ilaina tsony ny omikeo andao avelao andray anjara amin'ny fijerena zay mety sy mahasoa ny firenena zay afaka sy manana hevitra ao anatin'izany traika efa ny ainana zany ary tsy teto Madagasikara ihany hoy isika malagasy hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra ny dikan'izay angonitsika ireo fa ny filazana hoe tsy ilainy zany fikaonan-doam-pirenena zany fandaninandro dia fanakonana vao maika manampy aonareo filazako azy faniry vao maika manampy trotraka zay nge mba ny te malagasy malaza vao maika manampy trotraka ilay tsy famelana ny tompona andraikitra sy ny vaoaka malagasy haneho ny hevina zay nefa ny editsika izay nefa dradradradraitsika foana hatramin'izay fa tsy mety satria nantoerana aza hanehoana an'izany hevitra zany de tokony isy aminay iroso ho amin'ny fikaonan-doam-pirenentsika ary manasa an'ireo rehetra izay vonona andray anjara amin'izany io loha hevitra zay fototra zay ianganiny fomba fijery fa samy afaka mandroso hevitra sy loha hevitra hafa arak'izay hitatsika fa tokony hahasoa ny firenentsika ny tanjotsika de zao ialana ny fitantanana firenena ao anatin'ny disadisa na disadisany tsy mitovy hevitra na disadisany ny mpiara-mirona sy ny mpiara-mitolona ao anaty foto-kevitra iray ialana ny tsy fahamarina toerana eo amin'ny fitantanana ny firenena fa lasa mandany andro fotsiny amin'ny ady hevitra sy ny diversion isan-karazany de mahatonga ny mpiara-miombona antoka amintsika mahatonga mpamatsy vola aza lasa miemotra ao anatin'ny fiaraha-miasa amintsika tsy mbola nisy ohatran'ity fa ny razafy manatany hoe manomboka taitra daholo ny mpiara-miombona antoka manomboka manaitra ny inty izy ny fomba fijery daholo ny mpamatsy vola rehetrarehetra ny amin'ny fampiasam-bola sy ny fampandehanana ny raharaha eto amin'ny firenena malagasy ary izahay zao de naharay pirofo avy any amina reo le mpamatsy vola izay tokony handray anjara ao anatin'le basket fund izay hoentina matetisika tsy mbola mahavita tena arabolo zany hatreto hoentina miatrika ny fifidianana fa raha efa nisy ny teny hoe satria itsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha ny setroka tsy midonaka foana fa ao ny afo satria misy zany de efa milaza manangasangany hoe misalasala ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ka hoy zahay hoe hiara irony sika ny rafitra de efa misy ho an'ny antoko politika izay aty anivon'ny fanoerana de misy ny rafitra RMDM izay iombonana sy mampitambatra io ny fovonana idin'ny lohany mampitambatra ny rehetrarehetra ary tokony andrindra ny fanatanterahana ny io dinika sy fikaonan-doam-pirenena io fa satria tsy akasika ny antoko politika fotsiny io tsy akasika ny RMDM fotsiny io tsy akasika ny inty izy rafitra nympanohitra fotsiny io fa misokatra amin'ny rehetra eny fa nany mpanohana azy de ho fantatsika tsy ho ela ny andinindininy ny amin'ny fandaminana sy ny komity hanomana isin'ny marimaritra iraisana isin'ny fiombonana la endrika inclusivité iombonany tompona andraikitra rehetra sy ireo mahatsiaro tena manana andraikitra eto anivon'ny firenena sy ny fiarahana monina amin'ny ankapobeny anatratrarana n'io tanjona io de hoy zahay hoe tsy hisy rahorao tsony ny valim-pifidianana tsy misy krizy tsy hisy tsony ny krizy ao arin'ny fifidianana na krizy ataontsika hoe ady mangatsika toy izay niainana teto Madagasikara tao aoriana zay taona 2024 zay ataoko hoe krizy nangatsika satria tsy nisy ny tena nahafahana naneo an'le izy tamin'ny endrika hita maso kanefa fantatra ary tsapa fa mitondra aretina mitondra tsy fahalavorariana eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny zay le izy fa ny razafy manatany miomana sika zany antso no efa natao
efa volana vitsivitsy lasa zay ny amin'ny hoe iroso am'izay sika alanenina nefa natao ny amin'ny fijerenany fomba sy ny rafitra ahafahana miroso am'izay ary efa tsy ho elatsony de ho azo tanterahana zany ka dia manentana atsika afaka manatona anay afaka mifampiresaka aminay ahafahantsika mijery hoe ahoana ny fomba iombonana ao anatin'le izy ary averinay fa tsy mifidy ankolafy io fa niza na iza olom-pirenena na rafitra vonona hitondra ny heviny amin'izay fanatsarana fitantarana amin'ny firenena dia raisina tanandroa anjarantsika miara mijery hoe ahoana ny fomba analatsika ny resaka ankolafy ao anatin'ny fitantarana n'ilay concertation nationale. Hitondra kisary mantsika député membre Benrina ny zavatra ny ainana taty Afrika zany ny amin'ny hilazantsika fa manana vahaolana hatolotritsika ivahana ao anatin'izao olana zay afantatsika fa manjo sy mianjady amin'ny firenena izao zany ka am'izay ny ilazantsika hoe hevitra hikaroam-bahaolana ho an'ny firenena ty katsahany ty mba hahafahantsika mametraka firenena tena matanjaka mandroso ary azo nrehetra hitokina zany. Ny tany Afrika Atsimo dia tsy nisy réconciliation nationale tonga ho azy zany zay fantatsika ny lafiny ady ny fanaovan'ny fotsy hoditra sy ny mainty hoditra tamin'ny alalan'ny apartheid fa betsaka ny ady hevitra nandeha tao anatin'izany ka préalable ahafahana miroso makany amin'ny réconciliation nationale ny concertation nationale hoe inona zany no fomba ahafahantsika tena mitondra fandaminana ity firenena ity de tao anatin'izany ny hoe anao réconciliation nationale tsika de tonga teo amin'ny filoha afrikanina tatsimo tamin'ny taona 1970 tanoany le izy andriamatoa Frédéric de Klerk efa tonga teto Madagasikara zany Frédéric de Klerk zany tamin'ny andro andriamatoa Deratsiraka de ndao ary havoaka Nelson Mandela ndao ary hifampiresaka an'ireo fotsy hoditra isika zareo afrikanina tatsimo io ndao ary iresaka ny partiany ANC tsika ndao ary hijery ny anaovana an'ireo victime rehetra isika ahoana nandaminatsika ny lalam-panorenana ahoana nahafahantsika mirepare an'ireo voaentsika nandritry ny zany fotoana ny apartheid zany de tsy tonga de nandeha tany amina réconciliation nationale le tenen'ny CRNU hoe vérité sy ny sisa io le izy fa mbola nandeha taty amin'ny concertation nationale ny kiondoha aloha ny rehetra de nahita n'ilay processus andehanana nakany n'ilay réconciliation singa zany zay. Inona ny fomba nandamina ny tany Rwanda ny olana politika ny tranga tany Rwanda teo amin'ny otosiny Tutsi satria fatatsika tsara fa amanetsy ny faty olona tamin'ny ady atrano ny Rwandais teo amin'ny otosiny Tutsi fatatsika tsara angamba zany trangan-javatrany taty amin'ny 4 lay nampienjera ny fiaramanidina nitondra ny filoha Abiyarimana zay filoha Rwandais tamin'izany fotoana zany de mipoka ny ady taorinan'iny ary efa mipoka ny ady taorinan'iny de ny fanenjana de tsarotsika tsara ny hoe misy radio des 1000 collines misy grand hôtel misy zavatra samihafa tamin'ireo fotoanandro ireny fa tsy tonga tamin'io toerana misy azy io Rwanda zay irerian'ny Afrika ny toerana misy azy madio indrindra eto ambonin'ny tany villan'ny Rwanda ary anisa manana filoham-pirenena tena miasa amin'ny alalan'ny Paul Kagame fa inona nataony nanao concertation nationale izy nitady ny olana fototra zay niteraka ny ady atrano nitady ny olana fototra zay niteraka ny crise politika tany Rwanda nitady ny olana fototra zay niteraka ny hoe naninona mahantra Rwanda nitady ny olana fototra ny amin'ny hoe ahoana no anarenatsika sy ampitoviana ny lafiny ara-kolotsaina satria na samy firenena ray ary ao Rwanda de manana fomba fiteny samihafa de nivahana tamin'ny concertation nationale zany. Sary faharoa zay resahantsika zay sary fahatelo ny tany Liberia mbola tany amin'ny taona 1970 daholo zany resahantsika rehetrarehetra zany filoha tamin'izany Samuel Doe de fantatsika fa misy pioko ny tambatra tamin'izany fotoanany zany nanentsika ny Samuel Doe hanongana azy teo amin'ny fanjakana de izy Charles Taylor sy Prince Johnson de nitambatra tampoka Charles Taylor sy Prince Johnson nanongana ny Samuel Doe fa mafy koa le tafim-panjakana zay nentin'ny Samuel Doe
dia sarotrarotra vao tonga atao Liberia reny vohatra zany to Morovia fa zao niady tampoka Charles Taylor sy Prince Johnson. Donc lasa nisy pôle anankitelo zany niady tany Liberia tamin'ny alalany Samuel Doe filoham-pirenena tamin'izany fotoanan'izany Prince Johnson na Charles Taylor. Fa rehefa mipoaka le ady tsy fakahitana ny faty olona tao a Liberia. De tsarotsika tsara le tantara nalaza tamin'izany fotoana zany hoe tratran'izy ireo tany amin'ny riana faharotany i Samuel Doe. De rehefa tratran'izy ireo Samuel Doe amtafika taty amin'ny Prince Johnson dina zavatra nitranga nahariarin'izy ireo amasom-bahoaka ny vonoana, ny daroana, na boridana, ny esorina ny sofiny Samuel Doe ary rehefa maty Samuel Doe de nentina tarisina tamin'ny borety. Fa tena tantara ratsy taty Afrika zany sary zany. Fa zao concertation nationale la nandamina ny libériana ny olana tao. Zay na tonga le hoe ahoana ny andaminana anty fa tsy mahazo misy rariny zao sehatra zao. Liberia firenena matanjaka misy diamant, Liberia firenena matanjaka manana émeraude. Nefa mahantra zay tsy mifanahtsahana Madagasikara tamin'izany fotoana fa lasa lavitra mihoatra antsika amin'izao fotoana zao. De Helena Johnson no nekeny rehetra taorina ny concertation nationale andamina sy tatana ny firenena. Fa zao tsy nitady mandafiry Helena Johnson fa rehefa vita amin'ny mission milamy Liberia niraisina ilay ravindalana rehetrarehetra ilay nitapahana tao anatin'le concertation nationale tany Liberia. Manana toekarena matanjaka izy ary manomboka makatoerina tsara amina dragon aty Afrika amin'izao fotoana zao. De fatatsika fa le mpanao baolina malaza hanimba ballon d'or avy aty Afrika George Weah no filoham-pirenena any Liberia amin'izao fotoana zao. De milamina ny firenena afaka ny olana samy hafa. Sary fahatelo zay. Ny sary fahaefatra dia zava-misy tany Zaira tamin'ny fotoanandro. Mbola Afrika foana ny raisitsika amin'izay ohatra zay. Inona zava-misy tamin'izany? Fatatsika fa rehefa nitondra Mobutu Sese Seko maréchal ary tena nangorokarena, nanao corruption, nanao dictature tany amin'izany firenena tamin'ny Zaira zany. Dia nisy mpalohatra nafana vai tamin'izany dia Tshisekedi. Zany hoe ny dada an'ity eteny Tshisekedi zay mitondra amin'izao fotoana zao any RDC. Fa Zaira no anaran'io tanàna io taloha, zay Kinshasa renivohitra. Fa mafy ny fifandomana tamin'izany. Fa mafy ihany koa ny nifandona ny Mobutu Sese Seko tamin'ny ekipany Désiré Kabila zay le dadany Joseph Kabila lay filoha nandimby an'ity Tshisekedi amin'izao fotoana zao ty. De teraka lizy ka na ohatra raka nisy le fanonganam-panjakana tany Zaira nitsoka Mobutu Sese Seko lay tena nanana ny arena rehetra teto ambonin'ny tany fa olona fito no nandevina azy sisa. Miezan'ny olona tsy nirarahin'ny olona fa mbola misy adina fanabe tao Zaira de hoe inona ny andaminantsika amin'ity concertation nationale nandaminana any Zaira. De teo ny pro Mobutu, teo ny pro Tshisekedi, teo ny pro Kabila zay nitondra firenena tamin'izany fotoana zany. Dia ireo force politika sy société civile tany niaraka tamin'ny fiangonana nandaminana azy. Fa tonga hatramin'ny fanovana lalam-panorenana nanovana ny anarany Zaira ho RDC zany, République démocratique en Congo. De io RDC hitatsika tamin'ny alalan'ilay hoe para na côte para ny firenena iray zay nifanaraka tamin'ny FMI 1,5 milliard DTS ny vola azon'ny RDC. Ny fanahatsahana tamin'ireo firenena Maghreb. Itsika moa tamin'ireny teo amin'ny 300 teo eo satria arakaraka ny côte para koa ny vola laina ka. Tsy hoe mametraka 200 ianao de aka 1 milliard. Fanahatsahana amin'izay vola lainao tamin'ny FMI 1,5 milliard ny DTS ny azy. Dikan'izay toe-karena no mitantara amin'izany. Stabilité no miresaka amin'izany. Ary fifanarahana, fandaminana no mifehan'izany rehetrarehetra zany. Faranteo na de niziriziry ary i Joseph Kabila hoe za tsy ala, za mbola nohy mandat. Fa ozy ny seritreretra-pirenena Kabila okizay.
ozyn'ny fifanarahana tamin'ny alalan'ny concertation ngezabe tany RDC hoe ndao arovana ny fiainan'ny firenetsika, ndao arovana ny vahoaka Zairoa RDC io, ndao arovana ny fiandriany an'ity firenentsika ty. Tsy mampaninona mijanona ianao, omenanao daholo ny droit rehetrarehetra, alama ny fiainan'ny antoko sy ny rehetrarehetra zay nanana olona tamin'ny mpanohatra tamin'izany fotoana zany. Misy an'ry lelehibe ny anteny meram-pirenena lotsaka ho candidat filoham-pirenena tamin'izany marobe tao Zaire, tao RDC, fa zao lama le izy. Samy tazona le olona tsirairay, le tompon'andraikitra tsirairay ny aminy hoe efa ty nitapaka tao anatin'ny concertation nationale, ity mifandaminana tamin'izany, ity zany lalana. Dia nanan'olona stabilité le fiainana any aminy, satria inona izy samy nanaja ny teny nambara tao anatin'izay concertation nationale zay. De tsika zany tsy miady andry ipoka hoe ndao fa hisy ady tahaka ny tany Afrika Atsimo amin'ny apartheid ve? De mandeha ny réconciliation nationale amin'ny façon-drareo afrikanina tsatsimo. Tsika tsy ady hitolo ny zavatra hitery ny zavatra mitranga tahaka ny any Liberia, na ny tany Zaire, na taty Rwanda, zava-dozo zany. Fa zao mba ahafahana mitondra fandaminana meloa zay efa mino sika fa ao anaty crise politique am'izao fotoana zao, ao anaty crise économique am'izao fotoana zao, ao anaty crise sociale am'izao fotoana zao, de manome hevitra tsika, manome vaholantsika fa concertation nationale no ahafahana mandamina zany. Fa tsy hoe ao aorianan'ny élection présidentielle ka misy crise post-électorale amin'ny alalan'ny doublon triplon, de antsika vao hiazakazaka hoe tena tsy mety mandra fa ndao anao concertation. Sorohana melony loza, sorohana melony olana mba ahafahana mikaroka fandaminana ho an'ny avy ny firenena. Zay anie ty hevitra concertation ty hoe misy hevitra maro be mipotre, ary zay koa ty hevitra concertation ty sepitra le fanjakana, tsy matafavoaka baolina le fanjakana, efa miandry sarahana le fitondram-panjakana, milavilefony fa fitiavany tsy tehiteny fotsiny le izy, de omena vahaolana izy mba hivoaka ny varavarambe fa tsy varavarakely. Kinona ny olana? Ny fomba fiten'ny filoham-pirenena raha teo hoe que demande le peuple. Io ny vahaolana atolotry ny eteny ivony fanoherana, ka tsy tokony hosinoabena zany mba hahafahatsika misoroka mialoha ny zavatra mety hitranga rehetra, mba hahafahatsika mitondra fandaminana zany rehetrarehetra izany. De mbola stara ozy ny député membre Benrina teo ny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny amin'ny fahavononany ny ankolafikery rehetrarehetra, na vondron'olo-tsotra io, na fikambanana tsotra io, na fiarahamonim-pirenena io, na antoko politika io, na vondrona izy io, na tondra fanjakana io, na aiza sehatra misy azy, ny hiomana am'izany concertation nationale na fikaonan-doam-pirenena zany, mba hahafahatsika ho isika mitondra vahaolana eo ambony latabatra ho amin'ny avy ny firenena zany rehetrarehetra zany. Zay ny amin'iny fa ivadika loha hevitra hafa isika zay everitsika fa tokony hitondrana ady hevitra ihany. Ohatrany somary nanginginy izy teo aloha teo fa ny zava-misy nandalo teto anivon'ny firenena moa dia tsy de voaresaka le raharaha, kanefa miendrika ho resahana ihany. Inona ny antony mahatonga antsika teny an'izany de hoe satria mbola misy lahara-pahamehana mihoatra n'izay ny heverina fa io tetikasa io any, satria samy teny rehetra am'izao fotoana zao ary mahafantatra ny aminy hoe tsy mety tokoa no anaovana anio tetikasa anankiray io. Tsy le tetikasa ny ratsy fa tsy mifanojo amin'ny vanim-potoana tokony hanaovana azy le tetikasa, ary mbola tsy maintsy sy tsy lahara-pahamehana l'izy. Le ambaran'ny président Marc Ravalomanina indrina le hoe urgent sy ny important. De le téléphérique andresahantsika am'izany satria tany amin'ny herinandro lasa tany de nisy ny famoahana tsoakevitra fanadiadina navoaka ny teo anivon'ny ofisym-pirenena momba ny tontolo iainana zany. Satria reny fanadiadiny reny de tsy maintsy miainga avy amin'ny amina feo sy hevitra sy fomba fijoroana samihafa mahakasika ny hametrahana tetikasa iray amina tanàna iray. De betsaka ny fanehon-kevitra nandeha momba ny téléphérique iny. Teo ihany ny adevitra lela vola raiky amin'ny 500 tapitrisa euro, fa teo ihany koa ny aminy hoe mety hanimba endrika zavatra maro ny amin'ny fisian'ny gara, ny amin'ny fisian'ny pilôna.
sy ny amin'ny lalana ametrahana zany teleferika zany ka leo aloha enona ny hevitr'olona maro de mety ny teny taty amin'ny fitondram-panjakana nanao tao mahamasina ilay ny lasaina fa misy olona 700 no enona tao ary reo olo reo de lasaina fa ny ombon-kevitra avokoa na ny tanterahana izany fa taty aroina de naneo hevitra ihany koa ty anivony ene zay manana sampana manokana manao fanadiadina amina raharaha ohatrin'ireny de nahitana tsoakevitra ny amin'ny hoe misy lafin-javatra maromaro tokony hodiniana ny amin'ny firafitry ny lagara teny sorano ny amin'ny amantrahana amin'ny pilona ny amin'ny tokony adinana an'izany lala zany sy ny eny ambony eny ny hoe zone rouge araky ny nambara amin'ny BNGRC maromaro izy ireo de piteny mamirabe-indrina everitsika fa tsara ihany nitondrana an'izany adevitra zany mba tsy ho verivery ihany mba tsy ho adinidiny rehetra eo anatrehan'izay fandrosony ny fiainana ny firenena amin'ny alalana tetikasa ray zay very ny fitondram-panjakana fa lahara-pahamehana kanefa tsy mitondra makany raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao angamba fa ny razava-manantany ny fomba hitondrantsika ny resadresaka eto androany de fanazavana amin'ny olona hoe ahoana moa ny fomba fiasa apetraka ny lalàna velona amin'ny fanatanterahana tetikasa anankiray satria tetikasa ny resaka eto tetikasa zay tanterahana eto anivon'ny tanànana Antananarivo renivohitra fa tanterahany fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny izay nahabe resaka sy nahabe adevitra teto amintsika de hoy hoe angamba ny dingana tokony arahana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa no tsara azavaina aloha de ahafahantsika mijery hoe aiza ho aizy tsika izao aiza ho aizy tsika zao miohatra amin'io dingana zay apetraky ny lalàna tokony ho arahana io amin'ny matetikasa pirenena azy ary tetikasa lehibe tokoa de misy lay atao hoe fanombanana sy fijerena melo fandrindrana amin'ny fanatanterahana nireny tetikasa ireny ilay nylazay mifanira zafa-manantany teo hoe fijerena ny hevitry ny olona nanangonana ny hevitry ny olona ny voakasika sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny de anisan'ny tafiditra ao anatin'izay ireny no atambatra ary misy rafitra anankiray mitsangana lay atao hoe CTE comité technique d'évaluation na comité technique manao ny fanombanana n'lay mety ho fiatraika n'lay tetikasa ny fiatraika an'le tetikasa amin'ny fiarahamonina sy amponina amin'ny ankapobeny zay ny tombanana io komity mpanao fanombanana io izay amin'ny ankapobeny de ny eo amin'ny lafiny tontolo iainana no voaresaka ao anatin'io kanefa tsy ny tontolo iainana ihany fa ny sehatra rehetra mety ho voakasika le tetikasa miankina amin'le tetikasa io zany miankina amin'le tetikasa io hoe inona na inona zao tsika na eno hoe andeha lay tetikasa lalambe mikodana andeha ny etude na ny fanombanana sy ny fanadiadina mahakasika an'iny de tsy maintsy isy izay dingana zay tsy maintsy hitsangana zay komity teknika mpanombana ny mety ho fiatraika n'lay tetikasa amin'ny manodidina sy amin'ny fiarahamonina zay de izay lay namoaka hevitra vokatr'zay asan'zay komity zay ny voalay tsokevitra na lay fekevitra tamin'ny herinandro lasa angambiny izay saika nylaza daholo ny tsy fetezana na eo amin'ny lalana kasain'ny fitondram-panjakana aolalovan'ny lay teleferika na eo amin'ireo toerana izay kasain'ny fitondram-panjakana ametrahana an'ireo fiantsonana sy pilonina isan-karazany ireo andro be isan-karazany hitazona an'ireny zavatra ireny amin'ny zavatra ohatran'ireo ohatra fotsiny ty olazaiko ty fa tsy voatery ho ampy ty satria tsy atao ampelantanako le lisitra amin'ny resaka teleferika ty ohatra de voakasika mazava ho azy ny lafi ny fitaterana voakasika ny lafi ny kolotsaina sy ino ty sy patrimoine voakasika ny lafi ny asa vavety voakasika ny fanajariana ny tany sy sisa voakasika ny environnement na ny tontolo iainana voakasika ny ara-pahasalamana zany hoe ireo lay ministera zay misahana n'ireo rehetrarehetra ireo akoatran'izay mbola tsy voalaza koa
no mitambatra miara-mandinika ao anatin'izany raha mamaky an'ilay tatitra ilay CTE sika fanira zafimanantany dia mahita ny karazana fanelingelenana sy vokatra mety ho ateraky ny io tetikasa io. Dia izay no nodinian'ilay comité technique d'évaluation zay iraisan'ireo ministera sampandrara teknika zay voakasika ka namoahany aniny tsokevitra iny. Ny manaitra ny saitsika fanira zafimanantany ao anatin'ilay tantara dia zao hoe ohatra ny sarety indray zany ny lasa lohan'ny omby tao anatin'ilay fanatanterahana n'ilay tetikasa. Ary tsy gakitsika raha ohatra ka betsaka ny ady hevitra zay somary mifandrivotra sy manohitra ny fanatanterahana an'ilay izy eny hatrany anivon'ny samy mpitondra fanjakana aza izay everin'izy ireo everina sasany amin'ireo fa tokony hanaiky be fahatany izay hevitra miainga avy any amin'ny londohany ihany angambany rehefa samy hoe mpanohana ny fitondram-panjakana kanefa mampisy ady-hevitra teny anatin'ireny ankolafy isan-karazany ireny dia mipetraka hoe amin'ny fanontaniana hoe efa azo lazaina hoe azo daholo ve eny fantatra hatramin'ny famatsim-bola sy ny mpamatsy vola sy ny sisa ary efa fantatra daholo rendretrarehetra eny izay vao andeha izany fanadiadiana isan-karazany izany. Ny dikan'izany na io famatsim-bola azo na io raiky amby 500 tapitrisa izay nylazay mifanira zafimanantany teo io raha zany tsy mety tsy ho arakaraky ny tena ho fizotry ny tetikasa sy ny fanatanterahana ny tetikasa fa mety ho latsaka io ny filana mety hiotran'io ny filana zany hoe lay fanadiadiana tany am-boalohany na lay étude tany am-boalohany zany tsy nisy akory fa asa tamin'ny fomba hoana zany no nahafahanana maritra an'io vola izay averina eto anterina eto fa trosainy ny malagasy amin'ny ankapobeny trosa mandeha ampolo taona ny vitsivitsy zany hoe taranaka mifandimby vitsivitsy no anefa azy ao anatin'izay taona maromaro zay ifandimby zay dia petraka ho ihany fanontaniana hoe ahoana ary zany fomba fiasa zany kanefa rehefa mahatsiaro ny tantara sy ny fomba fiasa ny ty fitondram-panjakany ty dia mahatsiaro an'ilay tetikasa fanotofana tamin'ny saika anaovana tanàna vaovao teny amin'ny lemaka ambotro manjaka izay na tonga ady-hevitra be ihany koa ary na tonga fanoherana 100 isan-jato za tsy mahita zay tany ambadika tany fa ao anatin'ny fanatanterahanyty CTE ty ny asany na ty comité technique d'évaluation ty dia misy ilay registre fanangonana ny hevitry ny vahoaka izay tamin'ireny fotoan'ireny sady efa taraiky no anokafana azy teny anivon'ny birao-panjakana no tsy naseho vahoaka ny hevitra ny voaka teo fa izahay nahita maso an'ilay izy manana an'ilay izy nahita hoe 100 isan-jato tao anatin'izay voasoratra anarivo ny olona nanoratra tao tsy nisy nylaza ny mapety an'ilay tetikasa dia toy izany mbola toy izany ihany no fomba anatanterahana nyty tetikasa izay fitanterana amin'ny alalan'ny tarby na transport par câble TPC moa ny filazany sasany azy eto Antananarivo renivohitra ity dia gaga sika hoe toy izany foana ve tsy mety fay ve le fitondram-panjakana fanatanterahana orinasa tetikasa fa rehefa mandray micro dia mientanentana mifo dia zay ao an-tsaina ny tenenina fa tsy misy fanadiadiana mialoha tsy misy fanombanana mialoha fa avy eo vao mandeha any alohan'ny ombo ny sarety zay ny fomba fijery an'ilay izy fanira zafimanantany kanefa raha jerentsika matetikasa azy indray le izy dia zao hoe atraiza zany mapety sy tena tsy mapety ary mahatonga n'ilay ady-hevitra be eto anivo ny firenena manontolo Antananarivo renivohitra voakasika eto satria Antananarivo renivohitra no anatanterahana n'ilay tetikasa fa tsy ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra no manatanteraka an'ilay izy sy manao ny soni rehetrarehetra amin'izay fifanarahana any na ara-boly io na ara-teknika sy ny sisa fa ny fitondram-panjakana fohy be amin'ny ankapobeny ka mahatonga n'ilay ady-hevitra hoe raha izany ny zava-misy tsy alaova izay mahasoa ny fifandraisan'ny firenena iray manontolo amin'ny alalan'ireo distrika raha resaka hoe lalana sy fifamoivozana ny resaka efa nisy
nanome pirofo ara-tare marika mihitsy teto amintsika efa nira zava-manantany nylazany hoe zao no mety ho vokatra raha ohatra ampiasaina amin'ny fampifandraisana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny ilay tetibola tsy hoe tsy te hanatsarana Antananarivo fa fomba fijerena hoe inona zany lay olana ovahany le tetikasa matoa misy le tetikasa antenaina hitondra vahaolana matoa mila vahaolana de nisy zay le olana inona ary le olana ara-pifamoivozana zay no misy eto Antananarivo ilay adika amin'ny fiteny frantsay ny anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo hoe mobilité urbaine amin'ny fiteny ankapobeny zay no olana ny ataoko hoe ny andohany ty tetikasa teleferika ity mialatsiny ilay olana eto Antananarivo renivohitra de rehefa jerentsika ary le tetikasa de apetraka amin'ny fanontaniana mahavahan'le olana ve fa nira zava-manantany ilay tetikasa tsy efa ialako tsikelikely le resaka ara-teknika sy ara-tontolo iainana sy ny sisa teo efa miditra any anatin'lay aty volan'lay tetikasa mihitsy zany hoe tena mahavaha olana tokoa eto Antananarivo renivohitra ve ilay tetikasa fametrahana teleferika izay raha io tatitra navoaka ny CTE io de iteraka olana maro hafa am'ireo sehatra isan-karazan'ireo de hoy isika hoe inona moa le orana eto Antananarivo fitohanan'ny fifamoivozana tsy fahampen'ny fitaterana ny tsy fanajan'ny mpisehatra eo anivon'ny fitaterana sy ny fifamoivozana ny fehezan-dalàna amin'ny fehan'izany sisa sy ny sisa ny tsy fahatakaran'ny mponina ary zava-dehibe io tsy fahatakaran'ny mponina ny sara sy sandan'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra mahava santionandreo fa mahavan'ireo ve ilay fametrahana an'ilay tetikasa teleferika eto Antananarivo anjarantsika rehetra ny mamaly efa samy laza ny heviny ireo nanakambara rehetra tamin'izany tetikasa zany fa nira zava-manantany fa ny tsika moa eto famerenana sy fivoizana trano fotsiny ihany zay tsy tokony ho takona ao anatin'ilay ady hevitra de hoy isika hoe raha izany no izy ilay no eritreretina vahaolana de lasa miteraka olana hafa indray rehefa avy eo ary tsy ahasoa akory ny akamaroany lay vahoaka malagasy ny tanjotsika eto faniry eto anivon'ny ataoko hoe ny ankolafy misy atsika de ny hitondra ny fomba fijerintsika na eo amin'ny endrika soso-kevitra na eo amin'ny endrika fanakanana ny amin'ny hoe mba apipaka ny asa ataon'ny fitondram-panjakana any aposiny ny vahoaka malagasy any amin'ny aty volano ny fomba fitenitsika fa tena mipaka any aposiny manamaivana raha ny teny ateo hoe ny sara sy ny sandan'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra tena manamaivana n'izany ve tena manamora n'izany ve ny fametrahana an'le teleferika fatatsika ny vinavina sy ny tombatomba ny mety ho sara ny fandehanana amin'le teleferika na de gagaritsika zao vao mandeha ny tombana rehetrarehetra ao anatin'le izy fatatsika fa farafahakeliny raha tsy diso afa nira zava-manantany 4,000 ariary isaky ny mandeha mahasolo an'ilay 500 izay efa tsy zaka ny vahoaka ve le izy na de napetraka efa fatatsika raha fa iainana amin'izao fotoana izao nametrahana an'ilay atao hoe bus classe eto Antananarivo renivohitra ny ampy arivo zay 500 zay efa jeren'ny kilina fotsiny ho ny fomba fitenin'ny ankizy amin'izao fotoana izao efa tsy takatry mpandeha mandalo eny amin'ny sy toby fiantsonana sy ny fiaton'ny fiara-pitatitra eny reny de jeren'ny mpandeha fotsiny satria efa tsy zakany mahavaly le tena olana ara-tsosialy ara-toekarena ara-panajariana sy fandaminana ny fiainana amin'ny ankapobeny eto Antananarivo renivohitra ve ilay vahaolana zay eritreretina fa hoentiny ty tetikasa eto Antananarivo renivohitra ety za mo fanira zava-manantany androany tsy de iresaka loatra ny lafin'ny politika fa ho safosafoky fotsiny amin'ny hoe raha izay rehetrarehetra zay ny jerena de mbola miverina amin'ilay hoe tsy misy mbola tsy manana fahafahana sy fahaizana mijery lahara-pahamehana sahaza ny zava-misy eto amin'ny fitantanana amin'ny firenena ny fimpitondra amin'izao fotoana izao fanira zava-manantany mbola miandry ny antota-kevitra raikitra zany tsika zany toran'iny ny fanadidina zay nataon'ny CTE iny
de hitantsika hoe inona zany ny antotan-kevitra raikitra zany satria tsy maintsy misy any ny document mamarana an'izay mety fanadidina rehetra atao zany fa raha ny fanazavany député Mamirabenrina teo fotsiny hoe 4,000 ny sarandalana ho an'ty TPC ity na transport par câble téléphérique ity zany dia mahavita fivezivezena inimbalo eto Antananarivo renivohitra zany satria fatatsika fa 500 ariary ny sarandalana ka raha ohatra ka 500 ariary ampitombona 4,000 dia mahavita fivezivezena imbalo raha fivezivezena indray fotsiny zany ho an'ilay téléphérique zany raha ny fanazavana eo amin'ilay sarandalana zany resantsika zay fa amaraparana ny fandarantsika satria efa mandroso moa ny fotoana ny anaovantsika précision kely fotsiny angambany de ny hoe ny fizotra ny adevitra rehetra zay ataony eo anivony anina rehetra am'izao fotoana zao reo fikambanana reo vondrona sy antoko politika zay iroso am'izany fiaonam-be pirenena zany averintsika fa misy lafin-javatra maro odiniana ao anatin'izany ary odiniana vavety ao anatin'izany ny momba ny fifidianana no tena anisany adevitra lehibe fa azo atao no mandinika zavatra maro ara-toekarena ara-tsosialy ao anatin'izany fa singa tsy azo dikevitra ho ditsita ny tontolon'ny fifidianana mahakasika ity resaka fikaonan-doha pirenena ity na ny concertation nationale zany fa azo diniana ao anatin'izany tontolo ara-toekarena tontolo ara-tsosialy arak'izay fantatsika sy mahazatra antsika zany hoe misy krizy eto Madagasikara tsisy firesahana mihitsy hoe ndeha hanao fiara mitatana anadiovana ny sain'ilay mpitondra fanjakana rehefa mandeha moa zay adevitra zay député Mamirabenrina de misy tompona andraikitra politika zay mitazona andraikitra eto Analamanga mihitsy miazakazaka zay tsy ary tatana aminareo malahelo mafy mihitsy izy am'le sezany fa tsy fantan'le inona le tokony zavatra lehibe ho avy ny firenena diniana ao anatin'izany adevitra zany fa ny azy le gâteau ny makararo ny fony efa nambara ny fanoherina fa tsy misy adevitra zay tsy mieritreritra hiara mitatana fa hoe ahoana no ahafahana mitondra fandamina iray ao anatin'izany tontolo mpifidianana ary mba iresana ihany koa le mpanohatra zany efa nambara ny tetianivony fanoherina zay tarihan'ny RMDM sy ny antokotiko Madagasikara izany adevitra zany mbola anaovantsika précision zany resaka zany zay ny amin'iny fa ny vaovao angamba no amaraparana anazy say fatatsika moa fa any Fianaratsoa dia misy mpikatroka tanora sady ao anatin'ny antokotiko Madagasikara ihany no tanora zay manana zay fijoroana zay amin'ny mba fanarahana ny fiainan'ny firenena nisy ady hevitra tao amina tambajotra sosialy mahakasika na ady fanolanana olona anankiroa zany de resaka vary sy voly zany ady zany de naneho ny alahelony ny olona anankiray zany amin'ny hoe tsy afa-po tamin'ny didina voaka ny fitsarana zany dia nanao ny alahelony tamin'ny alalina hoe publication tamina tambajotra sosialy de nisy niditra nanao commentaire tao anatin'izay hoe fantatro tsara io olona io de iny commentaire zay nataon'ilay tovavy zay tanora Lidiara Soarymalala mialatsy manona ny anarany no nisy ny tory ohatran'ny hoe fikendren'olona manokana ve zany tao ambadika zay ohatra tany amin'ilay ny tory fa nisy ny tory izy no iny commentaire nataony hoe fantatro tsara io olona io de nisy ny tory izy de nandeha androany le raharaha teo anivon'ny gendarmerie tany Tsaramahandroso Fianaratsoa de ny vaovao zany am'izao fotoana resantsika zao aloha zany taoriana fanadiadiana de mafimafy any aza mifampiresahana teo anivon'ny zandary tamin'izany fotoana zany tao anatin'izay adevitra zay marain'io de fantatra zany fa nalefanody ilay tovavy Lidiara Soarymalala de miandry mifampetsoana azy araky ny fiakaran-draharaha anivon'ny tribunal zany zay zany ny vaovao mahakasika anin-draharaha iny any Fianaratsoa zany nalefanody zany ilay tovavy zay nanao commentaire fotsiny ary tsy commentaire hitanao hoe grave de hoe fantatro tsara io olona io de iny zany no tarika zay mety hoe fitoriana nataona olona zay teny anivon'ny gendarmerie isika
dia mbola miandry ny toeandrarantsika zany zay amin'ny akabea ny vaovao sy ny zavatra azo zaraina de tao fandarantsika rina arabe mananjara efa nanolotra ny fisaorana moa ny depute mamrabenrina zay mbola amonjy ihany koa ny adidy amanandraikitra samihafa amin'ny masolombamboaka makestorazy sy ireo adidy anivon'ny fiarahamonina satria dia maromaro ihany ireo fandaram-potoana zay miandry azy amin'ity maraina sy atoandro ity zany efa nanolotra fisaorana ho antsika izy mikopakopatanina teo zany fa dia hanohy ny fandarantsika ho an'ny rapitso indray fa hatreto aloha zany tsika de mamarina rina everitsika fa betsaka ny zavatra azo ndraisana nandritry nyity fandanana totosaitsika androany ity marana indridrysika namana paniry raha zafy manantany isaorana ianareo rehetra aloha naaraka hatramin'ny farany fa itya misy desera kely fampieritrretana ihany koa zany ary filazana ny zava-misy efa me mafana zany migidragidra ho Ukraine ao amin'izao fotoana zao fa zao le izy araka ny tenenina teto miteraka fikorotanana eo amin'ny toe-karena maneran-tany io raha io ka asa raha mba hoe fatatsika fa amin'izao fotoana zao zany de efa mananika mihoatra ny $100 tompoko ny ray baril amin'ny vidin'ny pétrole eo amin'ny sehatra raisam-pirenena izany le cours de pétrole Brent en dollar zany dia eo amin'ny $300 faingo $330 eo de eo amin'ny euro izy $250 faingo €240 eo izany toe-karena maneran-tany o resaka io tsisy zavatra hoe foroporonina zany fa izany no sifra mivoaka any rehetrarehetra any zany dikan'izay de ilana faiza mitatana tompoko ny firenena io zany tsy hoe fireneniza na fireneniza fa na firenena matanjaka amin'izao fotoana zao na ny firenena sahirana de tena hoe mila aseho lay faiza mitatana ka dia eo isika mahita izy isika eto Madagasikara zao mbola miatrika ny hoe fiatrehana ny vokatry ny cyclone dia io ndray fa misy ny crise any Ukraine sy any Russie any miteraka ny crise économique eran-tany izany amin'izao fotoana izao ary tsy vita an'izay fa ny resaka Covid-19 ihany koa zay mamely an'izao tontolo zao de mahatonga an'izany toe-javatra izany satria zany zao raha kajiana tsora fotsiny hoe rehefa misy ny crise économique na politika maneran-tany amin'ny resaka pétrole dia izay manana pétrole de mitsitsitsiny azy de ny filana nefa etsy mitomby ihany fiara tsy maintsy mandeha izy zay mampiasa pétrole dia izay le hoe lalàna ny tolotra sy ny tinady ka zay manana pétrole de mitsitsitsiny azy reny firenena mpamokatra ireny de mazava be zany fa misy fiatraikany eo amin'ny vidiny izay manahoana isika eto Madagasikara manoloana nefa fiainana ny fahantrana amin'izao fotoana zao ny lanjam-bolantsika dia io fa mbola reraka de reraka io dia izay aloha zany no zavatra misy fa voadaroka bomby kevy azy efa mipopoka be ny eo akevy amin'izao fotoana zao renivohitry Ukraine io dia ho hita ny fandehany eo tapitra ny fandarantsika ary tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tokoa